ampanjaka raifitia ao sambatra isika raha mifankaty raha mifankaty isika dia iova ho lanitra vazo fiainan'izako ampanjaka raifitia ao sambatra isika raha mifankaty Deleftia, oh, deleftina muzanya intubu Cisintia, oh, afatsay mafuni ay waltiani Deleftia, oh, deleftina muzanya intubu Cisintia, oh, afatsay mafuni ay waltiani deleftina muzanya intubu Cisintia, oh, afatsay mafuni ay waltiani Deleftia, oh, deleftina muzanya intubu Cisintia, oh, afatsay mafuni ay waltiani Ande
aremba hifambegela ande ahifamelamba tiara hichetumba atigala hichetumba andele aremba hifamela atigala hichetumba atigala hichetumba hati efotona hela Peta aneto ane aremba hifamela ane hifamela tiara hichetumba atigala hichetumba andele aremba hifamela atigala hichetumba atigala hichetumba. Fiaina com teu cara
fanidinana rehetra zany a dia tsy misy mampitsangana mihitsika zafady a aty amin'ny ranomasimbe indianina atsimo atsinanana afrika no misy any madagasikara izy no nosy fahevatra lehibe indrindra maneran-tany raha velarana ny resahana miisa 5 tapitrisa ny malagasy ankehitriny ary ny 700 mponina dia latsaka ny 5 taona tany nosy hoavin-janahary manana ho avy mamiratra i madagasikara ary miavaka amin'ny kolontsaina nanana nosy feno arena voajanahary izy ary sesehenany na akibony tany na andranomasina eny na vaty sarobidy sy solika izany dia ao amin'ny avokoa taona taorina ny iverenan'ny fahaleovan-tena dia mbola miainao anaty fahantrana lalina foana ny vahoaka malagasy naizanaiza manerana nosy na ny ambanivohitra na an-tanan-dehibe dia miaina ao anatin'ny fahantrana lalina misy eo amin'ny andavanandro ny ankamaroan'ny mponina araka ny filarana farana voaka ny vondrona iraisam-pirenena Madagasikara dia anisan'ireo firenena mahantra indrindra manerana izao tontolo izao. Aorian'ny Soudan, Malawi, Burundi, ny République centrafricaine, Madagasikara no mitana ny larana fahadimy amin'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany. Ny nosy Komoro anefa dia any amin'ny larana faha 20 alohan'ny Madagasikara. Maherana 700 malagasy no miaina anaty fahantrano ary latsaka ny $1 isan'andro no ivelomany. Maro no antony nahatonga izany. Eo ny lafiny ara-piarina ekonomika, sosialy, politika ary ny sehatry ny tontolo iainana, indrindra fa ny fitotonga ny ariary raha oharina amin'ny euro. Teo anelanelany 13,4 sy 12,4 raha 702 ariary ny euro iray dia lasa 4,000 ariary zany ankehitriny. Izany hoe very 5,700 isanjato ny sandany eo amin'ny fifanankalozana. Ny fikarohana farany momba ny tantara Madagasikara dia nanaposaka toe-javatra tena mifandakan-tanteraka. Firenena tsy mitsahatra amin'ny hamahantra i Madagasikara, kanefa firenena tsy mba nahitana ady na ady an-trano toy ireo firenena hafa tao Afrika. Eo amin'ny lafiny angovo dia manana 707 megawatt ny firenena. Eo amin'ny vidiny indray dia mandoa avy roa mihoatra noho ny any Eropa ny malagasy satria dia mahatratra 4,20 euro ny vidiny kilowatt isan'ora. Torak'izany koa ny vidiny solika izay tsy nitsahatra mitombo. Tato anatin'ny 4 taona izay dia miompampana ny fiakarany eny amin'ny tonon-dasantsy. Kanefa ny vidin'ny barily eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy nitsahatra midina tao anatin'ny 9 taona izay. Tafakatra 300 mahery ny vidin'ireo PPN zavatra ilaina andavanandro ankehitriny.
eo amin'ny sehatra ny fambolena satria mompamboly avokoa ny akamaroany malagasy ary mivelona amin'izany hatramin'ny faran'ireo taona 790 dia nahala eo tena ara-tsakafo sompotra Afrika ary koa mpamokatra vary i Madagasikara. Ny taona 720 anefa dia nanafatra vary 3 hetsy taona i Madagasikara kanefa dia manana 12 tapitrisa hektarana tany azo vorena. Tokony ho fanohitra ny fampandrosoana ny firenena ny fambolena. Tokony ho lasa paradisan'ny fizahantany an-dranomasina satria manana morontsiraka 5,000 kilometatra. Ny nosy Maurice dia mandray mpizahatany 5,2 hetsy sy 1 tapitrisa isa-taona ka mampidi-bola 500 tapitrisa sy 1 lafitrisa dolara. Ny Madagasikara kosa dia mandray mpizahatany 3 hetsy isa-taona. Maro ireo sakana tsy mampandroso amin'ny Madagasikara. Ny fahasarotan'ny fametrahana ny firenena tsara tatana sy tandalana, ny vesatry ny fanaovan-draha raha-mpanjakana, kolikoly mandrakotra ny fiarahamonina iray manontolo, lalàna manan-kery tsy mifanaraka amin'ny zava-misy, sy fandriam-pahalemana eo amin'ny vahoaka sy ny fananany, tsy fitokisana ny tontolon'ny fitsarana. Na dia eo zany fahasarotana eo amin'ny lafiny ara-ekônomika, misy ihany ny orinasa vahiny tafapetraka eto an-toerana. Ny harena kibon'ny tany no tena manintona ireo orinasa ireo, izay tafiditra eo amin'ny sokajiny ireo mpampiasa vola-be maneran-tany. Feno arena tsy manam-paharoa ity nosy ity. Arena voajanahary, arena akibon'ny tany, manana tany lonaka ny tapitrisa hektara, ary tany ora avokoa ny akamaroan'ny malagasy. Restika anteaka mavbe ny floany tetezamita teo aloha ary flompanorona ny IEM Andry Rajoelina. Miarabanao Andriamatoa Filoha tonga soa eto amin'ny fandarana manokana. Miarabanareo efatra mianadahy. Miaraba ihany koa ny tsika rehetra manatrika itona fa indrindra dia miaraba ny vahoaka malagasy vakivolo izay miandrandro, maniry, manatena, fandrosoana ho antsy Madagasikara mamitsika ity. Miarabantsika rehetra manatrika ato anatin'ny efitrano ary miarabantsika rehetra any tokantrano ihany koa tonga soa ato anatin'ny fandarana manokana amin'izao takarivany alahady izao izay anasantsika vahiny manakajy izay efa hitantsika etona moa. Ity fandarana ity ihany koa dia izay arahantsika mivantana dia iarahan'ny televiziona Rahavavy TV Plus Madagasikara sy ny Cool TV Manatotosa ary mazava ho azy ny Viva Televiziona. Miaraka amintsika eto rahateo moa ireo namana mpanao gazety Sibela Andriamazava. Miarabanao.
Mirabanao natea ary mirabantsika rehetra eto amin'ny arena manatrika izao fandaharana manokana izao mirabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka ny fandaharana na eto amin'ny Viva na eto amin'ny TV Plus na ihany koa eto amin'ny Cool TV farany artsikely indrindra mirabanao président Andry Rajoelina satria efa ela tokoa naniry mba hanasanao anatina fandaharana tahaka izao totosa izany androany ary faly fa mba hitondresaka aminao amin'ity androany ity. Ihany koa ny namana Abraham Razaf. Ampitiavana nateno iarabananao iarabanantsika efatra mianadahy anafana ity fandarana manokana ity miaraba manokana ihany koa ny filompanorona ny IEM miarabantsika rehetra manatrika an'izao fandarana manokana izao na ato anatin'ny efitrano izany na ihany koa amin'ny alalan'ny fahitalavitra arabaina manokana ihany koa isika any ampita izay inonona fa maro dia maro no manaraka an'ity fandarana manokana iarahana amin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ity. Ihany koa miarabanao ny namana Andry Rarson. Miarabanao natia miaraba ny filoha Andry Rajoelina ihany koa miaraba atsika rehetra manatrika eto miaraba ihany koa nivoaka malagasy izay manaraka ny ty fandaharana manokana ty amin'izao alina izao amin'izao fotoana izao ao amin'ny alalan'ny televiziona Cool TV, TV Plus ary ny Viva. Araka ny fanambarateo moa dia ity fandaharana ity dia izara telo mazava tsara ny tapany voalohany dia iresantsika mahakasika ny initiative pour l'émergence de Madagascar izay ametrahanay efatra mianadahy fanontaniana mahakasika izay ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa dia iresahana mahakasika ny toe-draram-pirenena amin'izao fotoana izao ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao amin'izao taona 2024 izao ary ny tapany fahatelo kosa dia ametrika sehatra amin'ny mpanatrika ny fandaharana eto amin'ny arena ny mpandraraha ny artista sy ny olon-tsotra izay manatrika eto ihany koa izany dia manana anjara fanontaniana raha ohatra ka misy fanontaniana tsy napetraka amin'ny filoha Andry Rajoelina. Hitodika aminao ao Andriamato Andry Rajoelina efa fantatra teo amin'ny fandrarana ianao efa nitantana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra efa voafidy ho ben'ny tanàna efa nitondra ny tany sy ny firenena ianao tamin'ny ndao anatin'ny fotoan-tsarotra nangina tanteraka anefa ianao ary tsy nahenona teny teo amin'ny sehatry ny politika nandritry ny efataona. Ny fanehoan-kevitra voalohany nefa nahenonanao tany Paris vao tsy ho ela izay dia fantatra fa ny Kondo ny tety ny vazatany efatra ianao nikaroka ny fomba rehetra ampandrosoana ny Madagasikara vao tsy ho ela ihany koa tany Paris ary dia nanambary ianao ny nanangananao ny initiative pour l'émergence de Madagascar azo lazaina fa nanaitra ny malagasy rehetra ny fanazavana nataonao mahakasika ny initiative pour l'émergence de Madagascar araka izany dia velombolo ny maro liana ny rehetra ny fanontaniana voalohany apetraka aminao Andriamato filoha inona no antony namoronanao ity initiative pour l'émergence de Madagascar ity. Araka ny efa nambarako tamin'ny teny amin'ny tserana mpiara-manidina ny vato dia fanazavana fanampiny ngamba no entiko niala tokoa ny tenako amin'ny resaka disadisa politika niady la politika niady hevitra tsy mitondra amin'ny fampandrosoana dia ataoko fa tsy mendrika an'izany intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny fa tonga kosa izao ny fotoana hitenenana fotoana hijoroana ary fotoana hitondrana vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy. Raha mikasika ny initiative pour l'émergence de Madagascar dia raha dikatsika arabaky teny tsy tena arabaky teny fa ny tanjona tiana hopetraka ao anatin'izany dia hoe fandraisana andraikitra hitondrana vahaolana ampandrosoana ny Madagasikara. Inona ny antony hoe ianao nanaovana an'io IEM io dia tsotra. Hitanareo tamin'ny ronatsary teo fa tany nosoavin'Andriamanitra nosoavin'ny Janahary i Madagasikara. Manana arena CCN tsy hay ho tanisana i Madagasikara nefa dia mbola miaina ary miaina tanteraka
ao anatin'ny fahantrana misy kisoka ozy isy ny fiteny malagasy ny vahoaka malagasy ankehitriny ary ny tena zavatra mampitsika ny ampo azy arak'le oronatsary hitanareo tao ihany zay fa mitindana ny zavatra miseho sy ny zava-misy ratany dia rehefa mivoaka ny salanisa nomeny ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia i Madagasikara no firenena anisan'ny mahantra indrindra fahadimy maneran-tany ary nosy Komoro zay nosy rahavavy tsy lavitra akory atsika dia any amin'ny laharana faraky amin'ny roapolo zany hoe mbola mandroso lavitra no i Madagasikara raha ara-toekarena ny nosy Komoro zay no natonga ana hoe betsaka ny fanontaniana ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe inona ary ny tokony ho atao misy vahaolana ve mbola afaka aroso satria very fanana mbola velona tsy misy fanantenana itsony ny vahoaka malagasy ary tsy misy mananteny hoe mba ho avitra ity firenenitsia rapitso na rafakapitso ny tenako manokana dia nandritra an'izay efa taona zay na tamin'ny tondrana ny teteza mita fa indrindra nandritra an'izay efa taona ny stahana teo amin'ny raharaha amin'ny fitantanana ny firenena sy ny raharaha politika dia tsy misy andro na dia iray aza tsy eritreretako any malagasy sy ny hoaviny Madagasikara zay natonga ana hoe mendrika omena fanantenana ny vahoaka malagasy mendrika notolorana vahaolana ary misy ny vahaolana zay natonga ana nametraka sy namorona ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Anisan'ny fanontaniana manitikitika ny Marianne Koen hoe inona no antony nanaovana ny fanazavana voalohany initiative pour l'émergence de Madagascar tany Paris. Matetika lany fotoana amin'ny fifanenjehana lany fotoana amin'ny fifanaratsiana fa tsy zany tsony no metrika sy ilain'ny malagasy ankehitriny zany hoe dia mila azavaina efa maninona natao tany Paris tsotra be afaka natao tany Londres na tany Hong Kong na tany Afrika ihany koa fa ny antony nanaovana anazy tao Paris dia tsotra ao Paris no azo lazaina hoe capitale ny any Europe satria ny akamaroan'ireo orinasa lehibe reo expert maro isan-karazany ary dia ao Paris ihany koa no ahitana an'izany ny antony safidianana anazy natao tao Paris dia tao no afaka namindronana an'ireo mpandray anjara rehetra zay afaka nandray anjara tao anatin' zany IOM zany fa ny IOM tsy eo no tiako azavany akely iny tany Paris iny dia fanomboana filazana hoe inona marina moa ny IOM inona no ataon'ny IOM fa ny lancement officiel n'izy io dia ho atao eto Madagasikara ny ady hevitra lehibe mikasika ny fitondrana vahaolana dia ho atao eto Madagasikara. Misy fanontaniana verana manampanao gazety mahakasika ny IOM? Misaotra na tena nomeny fitenenana ary isan'ny niteraka resabe teo amin'ny tambazotra sosialy indrindra tao anatin'izay filazanao ny IOM izay ny resaka logo an'ny IOM zay afaka jerentsika eo amin'io sary io satria ny fantatra dia logo ana vahiny izy io Celticaire Elf mihinana ny fanazavana entinao président Andry Rajoelina satria raha tsy ahivitsika ny président Rajaonarimampianina tamin'ny fotoana nanaovan'ilay vinany ihany koa satria azo lazaina fa ny fanindran-dalana ny fomba nampisehonao ny IOM sy ny resahany ihany koa ilay fisandratana mirindra ny resahany tao ny momba ny hoe copie-coller enao koa ve tsy manao copie-coller ana logo hafa zay le zavatra anteneniko foana hoe nitsika ao le foto-kevitra avoaka ao anatin'le sary-pamantarana
no tokony ho ady hevitra aloha ary indrindra ny votoatiny hoe fa maninona io no nampiasaina dia hovaliko sibela rehefa avy eo fa mamela anao satria zavatra lehibe loatra ny antony ny safidianana nanatsarana anio sari-pamantarana ny IEM io satria dia misy lanjany manokana lanjany lehibe io sari-pamantarana io raha hitantsika io sary io dia misy endrika avotrany sy afatra tiana ho apetraka sy tanjona tiana hotratrarina ao anatin'io io dia misarina fo anakefatra zay mifandray zay ametrahantsika ny fototry ny fametrahana ny soa iombonana eto amin'ny firenena ary hitondrana vahaolana ho an'ny firenena fo miray fo mifankaty ary malagasy iray monina eto Madagasikara itsika rehetra no hiaraka anavitra ny Madagasikara ao anatin'ny IEM zay le dikany sy mifotokevitra ny joroana tao anatin'ny zava-dehibe ngamany aloha sibela no nanazavana an'izay fotokevitra ny joroan'ny IEM zay dia mikasika an'ilay niteneninao teo hoe manao copier coller za aloha mbola tsy nakao amin'ny TV plus nanao casting sady tsy anao koa na dia mahafinaritra ary an'le fandaharana fa zao za mihitsy ny safidy an'io logo io miaiky ianao zany fa efa misy ny inspiration tany aloha fa nalainao ihany zao ny antony azavaiko anao tsara ary io misy ane ny fanatotoloana mandeha be zao ny resaka teknôlôjia raha mijery ianao ary mba angatahako ny teknisianina satria fantatro fa ametraka an'izay fanontaniana izay ianao mba ampiseho kely satria misy ny mpamorona logo any ivelany reo zao misy karazany be dia be le fatelo avy eo ambony io zao mitovitovy ny logo an'ny Total fa raha misy makan'io tsy hoe manao copie coller an'ny Total ary misy ny zo amin'ny mpamorona ary ny tenako manokana ny mpiara-miasa amiko rehefa voasafidy ilay logo dia nahazo ny licence na ny fahazahoan-dalana ampiasaina n'io logo io aty Madagasikara sy aty Afrika anananay zany ny licence an'io donc azagaga nareo fa mety misy ihany koa satria misy olona ihany koa manao tatouage an'izy io dia sao dia gaga nareo ka mahita tovovavy eny amin'ny plage manao tatouage dia hoe IEM mety zavatra mitovy io hitanareo io zao afaka anaovana tatouage misy manao any amin'ny lamosina misy manao ety aloha fa misy ny zo an'ny mpamorona ary misy ny fahazahoan-dalana ao anatin'izay fanaovana ny famoronan'izay ka iny le logo ananatsika zany ny fahazahoan-dalana ampiasa n'iny logo iny zay ny teneniko hoe tsy tokony ho lany andro isika malagasy any amin'ny ady hevitra tsy mipetraka tokony mipetraka hoe inona no etiny IEM inona no etiny olon-kafa iza marina ary inona marina no tokony atao anavotana ny Madagasikara leo ny ady la politika ny vahoaka malagasy leo ny tsy fanenjehana ary za dia niteny ary niteny foana hoe tsy mendrika an'izany intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny Andriamatoa Filoha ao amin'izay hoe zay mikasika ny logo ahoana no ahafahanao milaza sy mino fa ho tanteraka ny IEM iny eto Madagasikara ny IEM aloha dia aleo azavaina tsara sao dia tsy mipaka tsara koa le hevitra ny IEM dia tsy programme zay le izy initiative fandraisana andraikitra ny IEM dia sehatra anankiray hoentina anambarana an'ireo olona manam-pahaizana manokana ny olom-pirenena rehetra na eto Madagasikara na any ivelany hitondra ny heviny hitondra ny fahaiza-manaony mba ahafahantsika mitondra sy mandroso vahaolana
amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Misy fivorina marobe ho atao eto atoerana any ivelana ary hitondrana sy ampisehoana ny vahaolana eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Zay aloha zany anankiray tiako ambara satria mbola tsy programma mihitsy io fa io no hitantsika hoe manan-karena Madagasikara, mantra ny vahoaka, nosoavin-janahary tsika ary manana arena seseny. Inona ary ny tokony ho atao mba hahafahantsika manavitra n'ity firenena ity. Zay le IEM. Nantany ianao tao hoe namana iandro mitovy ihany moa ny anarantsika amin'ny rahalahy fa ny anahy afaka asiana TGV fotsiny mitoyany dia andro TGV ihany. Ka ahoana ny inona hoe ianao no antoka ahafana milaza fa ho tanteraka. Apetrako aloha le tanjona dia zay tsika vao miditra any amin'le hoe ahoana ny anatanterahana an'io. Ny tanjona ho apetraka dia ny ahafahantsika mampandroso ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy 5 taona. Ny fandrosoana zay tsy tratra tsy azo ny vahoaka malagasy hatramin'izay kankehitriny. Zay no tanjona ho apetraka hoe ahoana marina moa ny ahafahana manao an'izany, ahoana moa ny ahafahana mampandroso any Madagasikara ho anisan'ny firenena mandroso aty amin'ny Océan Indiana ao anatin'ny fotoana fohy. Dia hoentintsika mindalana eny ny vahaolana fa za miteny anareo fa afaka tanterahan tsara zany zavatra zany. Dia mihoatra anao fotsiny oui so dia teny Abraham. Dia mihoatra anao fotsiny tamin'iza ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra. Efa ela no naniry teo ben'ny tanàna. Te handray andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny tanànantsika. Tamin'ny taona 750 dia efa nanam-pikasana no hoe hirotsaka ho ben'ny tanàna na Antananarivo. Fa noho ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany dia natsapa fa mbola tsy tonga le fotoana ilatsahako ben'ny tanàna. Nisy indray fifidianana avy eo tamin'ny Antelsoarivo dia efa nieritreritra ihany hoe efa fotoanany tokony ho fotoanany hirosoana amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena. Fa mbola nisy zavatra maro tsy ampy tao dia mbola tsy nilatsaka ho ben'ny tanàna. Tsara ho fantatsika rehetra ihany mantsy zany zavatra zany. Fa tamin'ny taona 7 kosa dia nigadona ny ora. Tonga ny fotoana nilatsahako ben'ny tanàna ny Antananarivo ary lany 700 isanjato moa za tamin'izany fa nolazaina hoe 63% 320 isanjato dia nikeny zay ny nalany anahy ho ben'ny tanàna Antananarivo. Ny tiako lazaina dia zao efa tao anatin'ny fotoana maro no nikasaina andraisana anjara anorenana any teto amin'ny Antananarivo. Rehefa tonga ben'ny tanàna Antananarivo dia ny volana Desambra dia namory ny mpiara-miasa amiko 12 Desambra 7 no nalany ben'ny tanàna. Ny volana Janoary dia namory ny mpiara-miasa amiko ny zavatra tiako notanterahana teto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Dia hoy mantsy amin'ny mpiara-miasa amiko hoe ho amboaritsika ary ho ataontsika ny lapan'ny tanàna. Dia nitsangana ny dafiko tamin'izay satria nisy olana be dia be fa tsy valapatra eo niseho teo anelanelan'izay dia nitsangana ny dafiko hoe tsy possible zany monsieur le maire, tsy misy vola atao amin'ny tanàna. Tsika sahirana mandony karaman'mpiasa. Tsika ny olana misy amin'ny fitondram-panjakana déclassé ny commune.
tsosy za hoe na ianareo ianao manampia dia miara mivory etontsika manatanteraka an'io a na ianao tsy miara mivory miaraka mpiara-miasa ntsony a dia ho tanterahany io dia ho fitiniko ny resaka telo volana taorin'izay rehefa nampiantso architecte hoe anao ny lampantanàna-Antananarivo a dia nisy ireo architecte zay niasa maimaimpona nanao ny plan any lampantanàna-Antananarivo ary ny 13 ny volana mai dia ozy izao hoe ho apetraka 3 volana monja taorinan'izay dia ho apetraka hoa ny fametrahana ny vato fehizorona amin'ny première pierre anaovana ny ty lampantanàna-Antananarivo ty ho fitiniko le izy fa fantatry izy Sibela sy Abrahama amin'ny valiny a fa vita ny lampantanàna-Antananarivo miaranahita daholo miaranahitsika tsy nisy olona nino hoe fa maninona no Iandro Rajoelina voamera nandritra ny 3 volana no milaza fa ho atao sy ho vita ny lampantanàna-Antananarivo ankehitriny vita zany lampantanàna-Antananarivo zany eto a dia te hiteny todika amin'ny namako Andry ato hoe inona ny afaka holazana fa ho tanteraka zany miteny anao a fa ny vina zay ho apetratsika dia ho tanteraka ny anahy ny zavatra zay lazaiko dia tanterahako zay vina napetrako dia tanteraka avokoa ary zay zay no andrasan'ny vahoaka malagasy a amintsika rehefa manana ny finoantsika mirahina mifankatsy tsy misy asakana zay zavatra ho ataontsika ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny firenena raha oviana zany le fehizoro vato fehizoro no apetraka le vato fehizoro ny UM dia anteneniko anao teo hoe fanombohana no ataontsika zao ny tanjona apetraky ny UM io dia ny hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia tsy anisan'ny firenena fara-mahantra itsony Madagasikara fa anisan'ny firenena mandroso aty Afrika sy aty amin'ny Océan Indien zao ny zavatra tiako holazaina amintsika nandeha eraky ny vazatany efatra matoa Madagasikara ny saran'Andriamanitra tamin'ny Afrika dia misy dikany malagasy a dia za milaza aminao fa mahay noho ny firenena hafa ny malagasy manana ny fahazotoana ny malagasy manana ny risim-po ny malagasy ary manana ny kolotsaina miavaka noho ny firenena rehetra Madagasikara fa miakatra ny ampo mihetsika ny ampoponao mahita ny zavatra mitranga ankehitriny amin'izao afahantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy zao Andriamatofilo misy fanontaniana iray ny ivirenako le resaka IEM teo satria mbola omena naty fotoana ihany rehefa avy eo ahafahantsika miresaka momba ny tontolo politika momba ny raharaha politika ankapobeny natao anatin'ny tetezamity zany na ihany koa amin'izao fotoana izao iresaka ihany koa tsika momba ny antoko izay naorinao ny antoko mapara mba hangatahako ihany koa satria fanapoizinao le fanontaniana mahakasika an'le logo mba hangatahako ihany koa hoe mba raha afaka aseho an'ny teknisianina na izao na aoriana kely ao hoe aiza le autorisation ny fantaniko faharoa Andriamatofilo mahakasika le hoe napetraka tany Paris le izy tany nampahafantarana raha ny fahafantarana ny Filo Andry Rajoelina hatramin'izay dia raha ny fijery aty ivelany aloha eo anao anamarina na andiso an'izay dia manakaiky kokoa andry zareo frantsay midika ave zany fa ny zareo frantsay no anisan'ny manosika anao ao anatin'ity IEM ty ary nahafahana ny safidiananao an'ny Paris zay reny vohatra la Frantsa aloha voalohana alohan'ny mahareny vohitra Europa anazy nanaovana an'izay fampahafantarana ny IEM izay ny IEM dia ilay lancement les démarches na ny fanokafana ny fomba fiasa ao anatin'ny IEM no natao tany Paris fa tsy misy zavatra manamarika manokana ny antony hoe fanohanana firenena atsy na roa fa kosa
ny zavatra nitranga tao aorianan'iny UEM iny dia marobe ireo firenena zay nankatoa sy velombolo nahita n'le laminasa apetraka ahafana manavitra ny firenena ary ny UEM ihany koa dia mbola maro ireo firenena hotetezina anaovana ohatra ny tany Paris iny fa hitondrana indray an'ireo zay atezika voafaritra dia misy hoentina izy iny hoentina ny États-Unis hoentina ny Allemagne hoentina ny Londres sy ny firenena maro samihafa ny tsiko lazaina dia zao misokatra amin'ny firenena rehetra sika mila amin'ny fahaiza-manao ny firenena tsirairay avy sy ireo mpandraraha ao aminy mba ahafahantsika mampandroso ny Madagasikara. Ahoana ny fomba amindronanao an'ireo ataontsika hoe manam-pahaizana ao anatin'ny izay UEM izay eto a Madagasikara raha ohatra ka ao anatin'ny antoko misy anao dia fantatra fa somary miparitaka kely ihany misy ny mapara 1 mapara 2 mapara 3 ahoana fomba amindronanao an'ireo manam-pahaizana ireo hiditra sy hivondrona ao anatin'izay UEM izay? Aloha azavaina tsara ny UEM dia tsy antoko politika tsy fivondronana antoko politika fa ny UEM dia hiatsoana ny olona tsara sitrapo rehetrarehetra hiatsoana ny olona manam-pahaizana rehetrarehetra ary eto ary dia manao antso ho an'ireo rehetrarehetra na malagasy eto toerana na ny ivelany ninina lokon'ny kravatiny na maitsomaitso na menamena na mangamanga na fotsifotsy tsy misy fanavahana na zanaka kakoto na zanaka kabe na zanakiza na zanakiza fa raha vao mitsinjo no avy ny zanaka mapara dia ho raisitsika ao anatin'ny UEM avokoa. Ia fanampon'izay ao anatin'le UEM mihitsy ny tena tiako antanina président na raha tsika tao anatin'le sary teo inavy le tena tetikasa filamatra ao anatin'io UEM io mety misy resaka angovo ny resanao tao anatiny tao ny fepetra eto amintsika avy nefany afeno atateraka ny UEM io satria raha iresaka émergence tsika misy fepetra samihafa tokony ho feno raha ho tonga ny amin'izay resaka émergence zay raha tsika eto Madagasikara avy nefany afaka mametoky ianao hoe ho feno anatin'ny fotoana fohy ve ny fepetra inavy ireo hoe secteur lohalaharana mba ahafana manatratra aingana an'izay émergence zay. Ya marobe ny sehatra ho resahana eo anivon'ny UEM io ao ny sehatry ny fambolena ny famokarana herinaratra ny fampianarana ny resaka momba ny sécurité ny fotodrafitrasa ny lalana etretretra tsy ho voatanisako eto fa ny tanjona dia nitondra vahaolana isakin'izay olana rehetrarehetra misy sy napataraiky any Madagasikara tao anatin'izay 7-20 taona niverena ny fahaleovan-teny izay fa zao ny angovo dia anisan'ny fototry ny fampandrosoana ny firenena anankiray ny vahoaka malagasy dia anisan'ny mandoa ny vidin'ny jiro sy ny rano ny jiro moa indrindraindrindra lafindrindra maneran-tany fa na aty Afrika aza nefa antsika dia manana sesehena ny zavatra afaka atao ny zavatra afaka atao tokony ho atao ary efa tokony natao hatramin'izay ao anatin'izany dia eto te ametraka fotsiny aminareo androany mikasika an'ity zao hoe misy an'ity tableau ty raha mba afaka avoaka kely mikasika ny énergie classement ny reo firenena zay mampiasa herinaratra amin'ny énergie renouvelable zany amin'ny angovo ahodina amin'ny rano amin'ny rivotra sy amin'ny masoandro eto tsika dia jerevy tsara fa ny Éthiopie dia ny 3.7 isanjato ny angovo ampiasain'ny Ethiopiana dia angovo azo ahodina avokoa na énergie renouvelable imo zany dia jerevy tsara le izy 4188 mégawatts ny herinaratra famokarana herinaratra misy any amin'ny Éthiopie. Ny Afrique du Sud 4064 mégawatts. Ny Afrique du Sud dia avy roeny fotsiny nisan'ny mponina
mihoatra ny Madagascar satria tsika raha 25 millions dia ry zareo 55 millions nisan'ny mponina ao Afrique du Sud. Tsy ho tantsako ny ambiny fa tonga dia jerevontsika hoe Madagascar 175 mégawatts. Nefa tsika dia manana 7800 mégawatts ny angovo azo avosiny amin'ny avy amin'ny rano tokony ampiasaitsika. Dia eo ilay mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ary no tsy ampiasaina, misy vahaolana ve tokony hoentina, dia raha misy naninona no tsy tokony ho atao. Dia anisan'ny sehatra anankiray izay ifananatsika vahaolana mikasika ny électricité eto Madagascar. Izany hoe raha ho atao zany io IEM io tsy sonny délestage mety tsy hiakatra intsony ny vidin-jiro tahaka ny anantsika amin'izao fotoana izao ve raha hoe io IEM io no ampiaritsika. Izao no teneniko anao Sibela. Izay no teneniko hoe izay no mampitsika ny ampopo hoe fa maninona isika no taraiky. Ny antsony dia variana loatra amin'ny ady la politika isika ny mpanao politika fa tsy ny malagasy izahay mpanao politika. Ary tsy dia misy loatra ny fitsinjovana ny vahoaka. Amin'ny resaka vidiny dia ny teny anao teo hoe jerevo ny any Maurice dia 0,05 dollars ny kilowattheure any Maurice. Ny ao Afrique du Sud 0,4 centimes de dollars ny kilowattheure. Ny eto Madagascar misy zone 1, zone 2, zone 3 eto amintsika fa 0,25 dollars ny kilowattheure. Hitanao fa tsy afaka hisy fahampandrosoana mihitsy eto raha tsy misy vahaolana hoentina aingana ao anatin' zany famokarana ny herinaratra eto a Madagascar zany. Misy vahaolana ho amin'io ary mbola tsy fotoana mbola tsy teny anao eto satria so dia misy milaza mamadika zavatra hafa fa milaza anao ny zavatra ray teneniko amin'ny Sibela dia izao. Nandritra ny 3 taona sy tapany no niarahako ny asa efa niseho moa zareo ary teneniko tamin'ny General Electric. Ny General Electric dia io no mpamokatra herinaratra betsaka indrindra maneran-tany, orinasa amerikana izy io, ary efa nijery ny vahaolana rehetra zay. Efa misy ny vahaolana hoentina amin'izany ary efa hita ny vahaolana hoentina amin'izany ampidinana ny herinaratra ary fantatra hoe toerana izy nasiana anazy ao anatin'ny fotoana inona ny anaovana an'izany fa ajanoko hatreo satria tsy hiditra lalina amin'izay aloha fa ntsika lazaina hoe efa vokan'ny ray makany amin'ilay IEM ny fametrahana an'ilay vahaolana maharitra ho an'ny vahoaka malagasy. Miresaka tarehimarika ianao Andriamatofiloha efa azo fantarina ve zany amin'izao fotoana izao ny hoe chiffrena ohatrinona zany ty IEM ity ahafahanao mitady mpiara-miasa hanatanterahana an'izay? Ny IEM dia misy ireo avina lehibe tetikasa maro efa vita avokoa fa misy ireo izay lazaina hoe ilaina ihany koa angatahana ny hevitry ny vahoaka malagasy, hevitry ny teknisianina malagasy ikoandotsika ary irahina ary io tsy hevitry andro rajoelona rery fa lay trakifa azoko ny tantana nandritra ny 5 taona teo amin'ny tondran'ny tetezamita no nahafahana mijery hoe inona marina ny potentiel ny malagasy sy ny firenena ary ahoana ny tondrana vahaolana amin'izay dia anomboka eo tsika fa ho avy ny fotoana izay ahafahantsika mamelabelatra misimisy kokoa sy mitondra ireo vahaolana hoentina isaky ny sehatra izay mampijaly ny vahoaka malagasy. Andriamatofiloha, Rovina no tanterahany io initiative pour l'émergence de Madagascar io iandry anao hiakatra eo amin'ny fitondrana ve sa Rovina tokoa vao tanterahana? Ny IEM dia efa nanomboka satria rehefa niteny ohatra hoe ilaina ny miaro ny tontolo iainana, ilaina ny mijery vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena dia herinandro tao aorinan'iny IEM iny dia za aloha sambatra ihany nahazo ny vadiko satria
satria izy dia ny ankafizako azy na dia nanao Saint Valentin rery ary dia olona tia mandray andraikitra ary mitsinjo ny rehetra ny vadiko. Zay natonga anazy ho nijery akaiky mikasika ny paisfa zay vovonana hitondra vahaolana mikasika ny fampiasana ny éthanol eto Madagasikara. Tsy niandry ahy zany, tsy niandry izahay mivady, tsy niandry ela fa efa nanomboka ny fampiasana ny IUM ao anatin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, fiarovana ny tontolo iainana. Sady eto dia te-hiteny anao nate ny tsy fandripalemana resaka vina no resahana tsy mila endrasana amin'ny 2030. Ny fiarovana ny tontolo iainana tsy mila andrasana amin'ny 2030. Ny ady amin'ny anoanana sy ny kere tsy mila andrasana amin'ny 2030. Ny fampidinana amin'ny vidim-piainana tsy mila andrasana amin'ny 2030. Ny andrasan'ny baoka malagasy, inona ny zavatra atao androany ary inona ny zavatra ampiarina izao dia izao narapitso. Ny resaka mahakasika ny PSF Andriamatoa filoha teo tiako hiverenana kely, inona marina moa io PSF io, ny vadinao izay landy ho filohan'ny io Pan Africa Ethanol Stocks and Fuel Alliance io. Ao anatin'izay misy firenena 12 afrikana ihany koa tafiditra ao anatin'izay. Afaka mba azavaina Andriamatoa filoha aminay kely raimbava ve ny mahakasika an'izy io? Ya, izy moa no tena tokony hanazava azy fa na zany ary afaka misolo tena any vadika any satria zay natambatr'Andriamanitra narony dia ray ka ataoko ngamany fa afaka misolo tena anazy amin'izay. Ny paisfa dia araka ny teneniko anareo teo tsara ho fantatra fa ny vadiko tamin'ny reny fotoana nitondrana ny teteza mity reny dia nandeha nitety any Madagasikara ary ny zavatra vitany azy tsy vitako satria misy toerana maro zay mbola tsy nalehako fa izy nefa tonga tany amin'ireny toerany reny dia hitany ny fijalian'ny vahoaka malagasy. Dia tao anatin'izay no trandrahana sy nijerevana hoe inona ny vahaolana tokony ho atao. Ny association Fitimo dia hatramin'izay dia nitsinjo ny fahasalamana ny reny sy ny zaza. Amin'ity indray mitoraka ity zany indrindra ao anatin'izay dia ilay nahalany anazy ho filohan'ny paisfa dia hitondra tetikasa goavana be izy io, tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa nisolo tenan'ny Madagasikara izy ary mitondra ny fanevany Madagasikara ho reharehan'ny Afrika ary tsy eto Madagasikara ihany ilay izy no atao fa manerana ny Afrika io tetikasa io. Fa hofitiniko ilay tetikasa dia ny fampiasana any angovo azo avozina, zany hoe ankehitriny raha mampiasa charbon ny akamaroan'ny malagasy amin'ny fandrahoana ny sakafo dia tsara ho fantatsika fa mba azahoana charbon 4 kilao dia mila manapaka azo 12 kilao. Ny fianakaviana anankiray zany rehefa natao ny kajikajy dia eo amin'ny tany 1 hektara eo no lany sy aripaky ny fianakaviana anankiray mba hahafahana velona mahandro ny sakafo. Ny éthanol dia zay charbon 4 kilao zay dia voasolo ny éthanol 2 litatra zay afaka mahandro sakafo mandritra ny adiny 7. Ny vidin'ny éthanol 2 litatra dia mitovy ny vidin'ny charbon 4 kilao. Dia misy tetikasa goavana be zany ho atao isy fanovana lehibe sy famokarana indrindra asa vaovao ho an'ny malagasy ray manontolo. Isy usine marobe ho apetraka manerana ny Madagasikara ary manerana ny Afrika ihany koa ao anatin'io
projet natetika asa étanol mikasika ny paisfa io. Zay indrindra. Mbola manana fanontaniana mahakasika ny IEM ve tsika namana mpanao gazety? Ie, za mbola manana fanontaniana inoko fa miresaka ODD anao Andriamatofilo miresaka an'le 2030 teo satria any faran'le objectif de développement durable tsika io zay anao tsy adihevitra amin'izay resaka de la politique izay. Ny fanontaniako hoe concrètement zany ahoana zany fomba hanatanterana an'ity izy ity hoe isy ve zany ny forum isaky ny faritra dia isaky ny itety faritra ve anao forum sa ahoana zany concrètement ny hanatanterana an'ity initiative pour l'émergence de Madagascar ity? Ya, io zany dia isy ny forum international na fivoriana lehibe raisam-pirenena ho atao eto Antananarivo tsy ho ela. Ao anatin'izay dia isaky ny misy hoe panel moa rehefa forum reno na foto-kevitra zay idina hevitra dia misy expert ho avy marobe izy ireo ny hiady hevitra amin'ny expert avy any ivelany zany sy ny expert malagasy satria malagasy mahafantatra ny olana misy eto amintsika ihany koa dia ahafahantsika mandrafitra sy mamoaka an'izay vina hivadika zay azo lazaina hoe ahafahantsika manatratra an'le tsy fampandrosoana nisy teto Madagasikara nandritra an'izay 7-10 taona zay. Miresaka ODD ianao Abraham Razafy. Ny zavatra atao dia mila matianina ny mpanao politika, mila manara-penitra ny zavatra rehetrarehetra zay atao eto amin'ny firenena. Ary tsy mety intsony ny mifamitaka, tsy mety intsony ny mandainga, fa aloha ny marina no lazaina amin'ny vahoaka malagasy. Misy taremarika ty ho avoakako amintsika malagasy sy vahoaka malagasy anareo mpanao gazety. Taremarika avy any amin'ny Banque mondiale. Izay vao mivoaka volana vitsy izay mba agatahako ny teknisianina amoaka anazy mikasika ny PIB eto Madagasikara. Raha tamin'ny taona 700 sika dia $132 ny PIB isaky ny isam-batan'olo. Naka firenena vitsivitsy ny Kenya tany arinan'ny Madagasikara, ny Botswana 58 tany arinan'ny Madagasikara. Dia eto tonga dia te hitondra antsika ankehitriny hoe amin'izao ataona tamin'ny taona 1940 aiza ho aiza ny toerana misy an'i Madagasikara ary aiza ho aiza ny toerana misy an'ireo firenena zay tany arinantsika tamin'ny miverina ny fahaleovan-tena. Ankehitriny Madagasikara dia $401 ny PIB. Mba jerevy tompoko ny Seychelles $15,000 ny PIB. Ny Maurice 9,627. Ny Botswana 6,788. Ny Kenya 1,455 ary ny Madagascar 401. Raha fitiny io dia tao anatin'izay fotoana nirahana nanomboka izay dia ny Seychelles x52 ny PIB na niaraka-karena isam-batan'olona. Ny Mauritiana x24, ny Botswana x117. 117 satria manino raha tany amin'ny $58 ny PIB tamin'ny 1960 ny Botswana, ny tsika 132 dia maninona ny Botswana lasa 6,788. Tsotra ny antony Abraham. Voafet ny harem-pireneny, diamant ny arenan'ny Botswana, voafet ihany zareo ny arenany. Tsy misy lalana any ambanin'ny tany fa nanasoavana ny vahoaka ny harem-pirenena misy teo aminy. Toizakely Abraham satria zao chiffre navoaka amin'ny Banque mondiale io, tsy andro rajoelona namorona an'io ary
afaka jerevanao satria abrahama moa teo any hoe zany atao tataratasy omeko anao iny vaza matahotra ty atao tataratasy ny banque mondiale zao a dia miantso ny vahoaka malagasy satria zavatra marina ny tokony ho lazaitsika zavatra tena izy ny tokony ho ambara fa ny fitondrana dia nanosiny anti FEC ty na facilité élargie de crédit zay mamaritra ny vy napetraka ny fanjakana hoe tokony ohatrany ahoana ny firenena malagasy afaka 10 taona tia no sy niavina sy nekeny ny mpitondra ankehitriny ao anatin'ity dia miteny ny mpitondra hoe 4,7 dia tsy nentombo zany hono fa tsy me mahantra ny malagasy fa vao maika betsaka zany zao ny sakafo kokoa sy ny afaka miaina kokoa fa zao ny tena loza ry vahoaka ao anatin'ity dia manao projection ny fitondrana hoe am 2022 dia lasa 5% mivokatra zay mba avereny kely ane technicianna le any banque mondiale teo hoe latsiny a le milazan'le firenena rehetrarehetra fa mivoka an'izay zany dia amin'ny 2022 503 ny engagement ny firenena sy mipitondra am'izao 503 dollars ny PIB isam-batan'olona midiky zany fa ehantra mbola ehantra ary ehantra tsany ny vahoaka malagasy raha io projection io zay ny siniaviny ny fitondrana ny vahoaka malagasy tsy misy zany fampandrosoana hitataratra zay ny teneniko hoe ny marina ihany ny tokony ho lazainy eto a dia satria miresaka ihany tsika amin'izay ny banque mondiale zay te hisarika atsika kely a amin'ny PIB a vitatsika tao anelanelany ny tondrako ny tetezamita sy am'izao tsika amin'ny teny zao tia dia avy eo amin'ny banque mondiale ihany no nakana nyty antotratsoratra reto mba mangiavy kely any technicianna tamin'ny taona 2010 412 ny PIB atsika tamin'ny taona 2010 tamin'ny taona 2011 455 tamin'ny taona 2013 461 ary amin'ny taona 2017 tompoko 391 ny PIB ny antony dia tsotra ary eto a dia misarika ny saitsika rehetrarehetra inona ny mahatonga an'izany tsotra be tamin'ny fotoana tetezamita na dia tsy nahazo famatsim-bola ary tsika dia nahaloha ny trosan'ny malagasy ny firenena malagasy tany ivelany ny vola nisy teo am-pelantanana dia tsara tatana satria ny feheziny tsy nisy fandaniana miopapana tsy nisy investissement tamin'ny matériel roulant na ny tomobile 4x4 sy ny karazana tsy nisy a tsilotra resaka politika fa aloha aloha ataoko économique fa rehefa voatsika resaka amin'izay fa nitsiko lazaina dia voatatana somatsara ny firenena tao anatin'izay tetezamity zany zany hoe ny amaranako anazy raha tamin'ny 2013 niala tamin'ny fitondrana zany raha natratra 461 PIB dia ankehitriny ny mpitondra milaza fa raha mbola mijanona amin'ny fitondrana dia 503 amin'ny 2022 azafady andrimato mikasika ihany koa an'le resaka UEM andresana satria nresanao atao hoe mbola be dia be le forum conférence internationale entina any États-Unis entina iran'izao tontolo zao afaka mba manontany satria hoe afaka miteo mianao hoe traiza ihany zany a no mety hoe fetra iarahan'ny vahina ao anatin'izy io satria mahatsiaro ny malagasy amin'izao fotoana izao na mpandrarà zany na ny manampaizana malagasy mivoaka malagasy mitsy araka ny tenenina atao hoe satria niantso ianao hoe tonga avy ianareo tsy sanatrio hoe
rano mikopa ka tonga namana vao mavomavo fa azonao ambara avy hoe misy fetrany ihany ve ny fandraisana anjara amin'ny vahiny amin'ny fanaovana an'ity IEM izay hoan'ny malagasy ty. Ny zavatra napetrako hatramin'izay dia afaka ataontsika ny manavitra amin'ny firenena ny Madagasikara ary zay foana nyteneniko ny zavatra atao anatin'ny tetezamita dia nampisehontsika hoe afaka ataontsika tsara ny mampandroso an'ny Madagasikara amin'ny arena izay ananantsika ihany. Afaka atao tsara zany ary efa naseho atsika ny fahaiza manao ny firenena sy ny olona manampahaizana avy any ivelany kosa dia afaka raisitsika ihany koa, tsy afaka ny itokatena irery isika fa zao ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteheratsika, raha mbola mifanampiana avy any amin'ireo firenena ireo no antenatsika ampandrosoana ny Madagasikara dia za milaza anareo fa na afaka na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara. Zay zany le izy. Ahoana ny fomba ahafahantsika mampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny arenantsika ihany. Naray ohatra teo tamin'ny Botswana. Hoe ny Botswana dia voatatana somatsara ny diamant, ny diamondra misy ao amin'izareo. Tsika isan'andro eto Madagasikara, eto dia resaka kely ny arenam-pirenena ray fotsiny ahafahantsika manavotra ny Madagasikara raha tsara tatana ary afaka atao tsara ny manao an'izany. Ny resaka tamin'ny firenena maro ary anisan'izany ny Côte d'Ivoire. Tao anatin'ny cadre ny IEM fa lazaiko anareo eto ilay izy. Fa ny Côte d'Ivoire dia anisan'ny manana volamena ary manondrana volamena. Ny azy ny volamena tsy misy mandeha any ambanin'ny tany fa fantatra daholo, mazava mitsipika, mazava ny fomba fanao anazy ary malalaka ihany koa ny fandrarana. Ny Côte d'Ivoire dia eo amin'ny 50 tonnes ny volamena ahondrany isa-taona, 50 tonnes. Ny Madagasikara tamin'ny farany teo ary vao nijerevako le navoaka lazaina hoe 2 tonnes 700 fa tany amin'ny site officiel moa nijery dia 1 tonne 400 tany fa tamin'ny gazety any namaky dia 2 tonnes 700 no voalaza. Or malagasy 2 tonnes 700 ve niteny an'izay tamin'le ministre ivoiriana fa nainga niongotra ny volony hoe c'est pas possible monsieur le président, fa maninona no 2 tonnes fotsiny nareo, 50 tonnes ny anay. Dia eto any hiteny amintsika hoe ohatrohatry ny ahoana moa valeur an'izany 50 tonnes zany. Ny 25 tonnes dia 1 milliard de dollars ny valeur. Ny 50 tonnes zany dia 2 milliards de dollars ny 50 tonnes. Sosikevitra ray atolotro tonga dia tsotra be. Orinasa anakinina no mpitrandraka volamena fata-daza eran-tany. Ary amin'ny teny fotsiny tsika malagasy hoe orinasa ray tonga mitrandraka volamena eto amintsika ary actionnaire ao anatin'izany ny fanjakana malagasy. Raha 1 milliard ataontsika hoe 30 na 40%, ataontsika 40% ny actionnaire ny malagasy ao, 400 millions de dollars. Raha 50 tonnes zany dia 800 millions de dollars. Dia eto mba te resaka amintsika hoe ohatrohatry ny ahoana moa zany fa ohatran'ny vola be koa zany izy zany. Ny vola asika amin'ny Union européenne 508 millions d'euros
ao anatin'ny eny taona zany hoe vola azontsika amin'ny union européenne mandritra ny eny taona azotsika amin'ny arenantsika mihoatra lavitra ao anatin'ny herintaona zay ny teneniko hoe ny émergence de Madagascar ny ampalohany amin'ny firenena malagasy ao anatin'ny fotoana fohy ary ho tanterahantsika izany tsy hiteny ary tsy hitanisa an'ireo arena CCN ananany malagasy a fa ajanokeo iny ny zavatra misy eto Madagasikara misy volamena ho ny lasary indray misy volamena ho ny tratra indray tsika ry malagasy raha mbola mitoy izao fomba fitantanana gaby raraka mitoy izao minimikipy amin'ny zavatra misy zao dia zay ny antony tenenako hoe amerina amin'ny fanantenan'ny malagasy tsika ary hitondra vahaolana maharitra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mandeha dia mandeha fotoanatsika ho faraparanantsika ny tapany voalohany mahakasika ny IEM. Iany resaka momba ny PIB ianao teo Andriamatoa Filoha, tsara ihany koa mba risahana mahakasika ny taux de croissance. Fantatrao tsara ny taux de croissance teto Madagasikara isaky ninona no mitotongana izay taux de croissance izay. Tany amin'ny 1972, tany amin'ny 1991, tamin'ny 2009 tsy afaka miala amin'izay andraikitra izay ny mpanao politika. Raha ny 2009 manokana andresahana Andriamatoa Filoha ianao nisan'ny acteur principal tao anatin'izany crise ny 2009 izany hoe anisan'ny mampihemitra ny Madagasikara foana ny tsy fisiny ny stabilité politique eto Madagasikara. Ataoko fa tsy afaka miala amin'izay andraikitra izay ny mpanao politika. Ny resaka any koa ianao teo mahakasika ny hoe tao anatin'ny tetezamita tsy nisy ny famatsiam-bola avy any ivelany. Ao anatin'ny rapport sur la coopération de développement tamin'ny 2010-2011 izay fantatrao tsara fa nilaza fa en moyenne eo nahatratra hatrany amin'ny 425-450 millions de dollars eo ny vola azon'ny Madagasikara avy any ivelany. Ny fanontaniana tiako apetraka hoe tena tsy nahazo an'izay fanampiana avy any ivelany izay mihitsy hoe Madagasikara tao anatin'ny fitondrana tetezamita nentina. Tao anatin'ny fotoana tetezamita dia tsara fantatsika fa tsy nitrosa ary tsy nahazo nitrosa ny firenena malagasy fa kosa naloha nitrosa zay efa nataon'ireo mpitondra rehetra ny tantana teto amin'ny firenena. Ny Abrahama dia tsotra tsy nilasa no zavatra tiako ambara fa no avy inona no ataontsika ankehitriny. Ny zavatra misy ankehitriny ireo zavatra niresahako ary tsy zany mamorona fa antotanisa mivoaka tao anatin'ny tambazotra na koa ny antota taratasy ny banque mondiale. Ny zavatra tsapa dia izao ny fahefana mividy dia voatazona tamin'ny fotoana ny tetezamita. Raha zay ny tiana ho fantatra tonga dia inona moa ny zavatra tiany malagasy ho fantatra. Voatazona ny fahefan'ny mividy, voatazona ny sandam-bola satria ny sandam-bolantsika fantatrao tsara zany namana Abrahama Razafy fa tamin'ny taona nitondrana tetezamita tamin'ny nialako teo tamin'ny 13 dia 2700 ariary ny euro iray ary ankehitriny so dia azanao patsiahivina hoe tamin'ny 2009 izy ohatrinona latsaka kely fotsiny ny chiffre angambany tsy mety tsy tia loatra fa teo amin'ny 2600 teo zany hoe voatazona ny sandam-bola fa ankehitriny dia efa miakatra manantaniny ary efa tratra ny 4000 ariary zany hoe very hatrany amin'ny 570 isanjato ny sandam-bola any malagasy. Raha raisiko tsotra fotsiny le izy dia tsotra. Raha ohatra zany le olona ka nandray 2700 ariary tamin'ny tetezamita zay ny vola raisiny isan'andro zao dia ray euro zay dia tsy anisan'ny firenena tena nahatra indrindra tsika zany fa amin'izao raha mbola nandray an'izay 2700 ariary zay le olona
dia efa miena any amin'ny 0,70 € zay ny antony mampatonga atsika miemitra io e zay ny antony mampahantra ny voaka malagasy ny vola miditra ny aposiny olona tsirairay tsy mieny fa le valeur an'iny a no mitotongana tsisy lasa vola boritra ny farany tsisy dikany tsony a ary misontrotra arak'izany a ny vidim-piainana ihany koa zany hoe raha fitinina le izy a dia voatana ny sandam-bola tao anatin'izay fitantanana ny tetezamity zay ary nisy ny ezaka maro tao anatin'io satria ahoana ary ny ahafahana ny tanan'le izy za dia anisan'ny niasa foana tamin'ny gouverneur amin'ny banque centrale farafakeliny a indre mandesam-bolana no makao amin'ny braoako ny gouverneur ary miteny izy hoe monsieur le président tsy maintsy mitotongana ny sandam-bola atsika de ho ia hoe raha mitotongana ny sandam-bola atsika hiakatra ny viditsolika hiakatra ny vidim-bary hiakatra ny kojakoja ilaina isaky ny andavanandro dia tsy mety amiko zany fa inona no vaolana afaka atolotrao monsieur le gouverneur de miteny ny gouverneur hoe roa ihany monsieur le président ny voalohany de na tsika makany amin'ny tahirim-bola zay zavatra tsy de tiany fianakaviam-be raisam-pirenena loatra io a makany amin'ny tahirim-bola na mahita fidiram-bola sy lalam-bola atsofoka atao anatin'ny caisse de l'état aussi za mantsy monsieur le gouverneur hoe inona avy ny vola mety afaka ampidirina de miteny gouverneur hoe raha afaka fampiraraha ianao na amin'ny négocier monsieur le président am'ireo ampandraraha zay mitrandraka ny arenakibon'ny tany dia mba stabiliser io fa raha mahita ianao na de 15 millions dia eo amin'ny 80 volana eo a stabiliser ny volatsika de inona ny nataoko nampanatsoko ireo a mitrandraka ny arenakibon'ny tany eto amintsika maro izy ireo a zao ny olanay mba mangataka aminareo zay mba manao avance de paiement nanaiky izy ireo voatana ny sandam-bola voatana voafeny vidim-piainana ary eto a dia ny anapiky kely am'izay satria miresaka tetezamita ihany tsika Abraham anaty partie voalohantsika manatokantona ny tampanifarotsika mbola ao anatin'ny resaka économique ihany no resahako ny vidiny jiro ankehitriny tsy mitsahatra ny miakatra daholo hatramin'ny tosodran'ny olona isaky mandray facture ny atrano ny fepetra tadidinareo tsy tsara angambana fa ny fepetra voalohany raisiko tam'izany niakatra teo amin'ny fitondrana ampidiny ny vidin-jiro ary ny ena 100 ny vidin-jiro tam'izany tatana ny tetezamita économique ihany zay tsy mesure populiste izy président mesure nena Abraham ny baikoa dia ny vahoaka raha vao misy matositosika makasika ny fiainam-bahoaka de za no anisa mijoro voalohany a miaro ny fiainany vahoaka malagasy a sy ny kojakoja sy ny zavatra ilainy vahoaka malagasy mety ilaza ianao mesure populiste fa vita le izy ary natao le izy a ary tanteraka le izy atreo ny tapany voalohany iroso amin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika iresantsika mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny akabeany amin'izao fotoana izao anomboako azy fantanena voalohany André Matofilo mahakasika ny resaka politika betsaka amin'izao fotoana izao ny mpanao politika kalaza amin'ny famadiana palitao hoe ny famadiana kravaty ny patalohany mihitsy aza tsy fantatro fa hoanao manokana André Matofilo ahoana ny ainanao ny famadian'ny mpanao politika anao efa anatin'ny tavany faharoatsika betsaka izy ireo a betsaka fa zao
raha ny mpanao politika sy ny famadian'ny mpanao politika no resahana dia tsy nanao politika intsony aho satria ny politika tsy natao an'ny olona madio fo, ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina, fa ny fanaovana politika indrindra fa eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka ary azo ataony mamadika ary mbola azo ataony vadibadika. Fa za kosa dia rehefa mieritreritra ny vahoaka malagasy, rehefa mieritreritra ny Madagasikara dia ozy izy za hoe adidy ny mitondra vahaolana, adidy ny manavitra ny firenena. Dia izay ny mbola mahatonga anahy eto anatrehanareo, eto anatrehan'ny vahoaka malagasy ankehitriny hitondra sy hanolotra vahaolana ho an'ny Madagasikara. Ao anatin'le politika tsika zany dia resaka kely hoe nilaza ny Flora Valomanana fa izy tianao ary ianao tia azy. Mifankatia zay zany. Manahoana ny endrik'izay fanoloran-tanana izay? Ny nahy aloha dia tsotra araka ny lazaiko teo hoe tsika izao tokony mijery ny ho avy, mijery ny fomba ahafahana manavitra ny firenena, manavitra ny Madagasikara. Za aloha mbola tsy niteny hoe tia azy fa izy ngamba mety niteny an'izay, fa zao kosa ny ny IEM dia tsy miaron-jafy ka ny olona rehetrarehetra izay afaka mitondra ny fahaiza-manao, afaka mifandinika, afaka miara-mitafy, afaka mijery ny fahaiza-manao ny tsirairay avy mikasika ny fanavotana ny firenena. Izany hoe tsy manana olana araka ny voalazanao tao anatin'le article tao anatin'ny gazety anankiray iny ve zany ny filohan'ny tetezamita teo aloha ahoana indray ny mety hofandraisany le mpanaradianao raha toa ka iny raisitsika ataontsika anaty farangotsosiny hoe je n'ai pas de problème avec Marc Valomanana raha reny ny crise niainana tamin'ny 2009. Zao ny tsika dia efa niteneniko ombieny ary efa nilazaiko ary mbola ho amafisiko etriany androany hoe ny zavatra lahara-pamehana tsy misy miteny akory hoe raha mifampiresaka, raha mijery ny vahaolana dia tsy miteny zany hoe hiaraka antoko iray ary ny mapara tsy ho tim ary ny tim tsy ho mapara mandrakizay ary zay vonona hifanatra amin'ny fividianana rehetra zay misy eto amin'ny firenena. Izay ny teneniko hoe Madagasikara ny andao jerevantsika ankehitriny, ny sakana rehetrarehetra misy avelao any, ny fahakalana avelao any, ny fifanenjehana avelao any, satria mendriky ny ampandrosoany Madagasikara. Ny faniriko dia afaka 5 taona na afaka 10 taona dia miverina eto amin'ny plateau eto indray tsika dia ireo firenena rehetra zay hitatsika teo hoe mihoatra ny Madagasikara, ny Comore ataontsika fa 220 any arinantsika, fa Madagasikara fa 220 any alohan'ny Comore. Izay ny teneniko hoe andao Madagasikara no jerevantsika menakavy, zay no ahafahantsika manavitra n'ity firenena ity. Tsisy miteny mihitsy hoe ndao hifankaty. Saint-Valentin efa vita. Tsisy alliance zany aminatao. Tsisy possibilité ana alliance eo amin'ny team sy ny mapara zany raha zafiresaka. Ny team dia antoko, ny mapara dia antoko, ary izahay dia tsy ataoko angambany fa tsy hisy mihitsy no hoe iray antoko, tsy possible mandrakizay zany, tsy possible. Fa ny fijerenany ho avy ny firenena za kosa dia niza n'izy, na inona toko misy azy, na inona finoana misy azy, na aviaiza misy azy dia vonina ny andrayan'izy ireo. Manao kosa ny fifandraisanao amin'ny HVM
ny fitondrana ankehitriny satria raha tsy ahivitsika teo amin'ny fametrahana ny premier ministre dia nanomboka izay ataoko hoe divorce teo amin'ny Mapara sy ny HVM izay ianao moa zany tena nametraka ny antoko Mapara moa zany nanohana ny président Rajoelina Armapianina tamin'ny 2013 nalany azy ho filoham-pirenena manao kosa ny fifandraisana 5 taona tsy aoriana raha ny Frisacom manko dia karazany mitsikera ny zava-misy rehetra ankehitriny tapaka hatreo ve zany ny fiarah-miasa eo aminareo manao ny fifandraisana satria zany nandrasan'ny maro amin'izao fotoan'izao. Ya zao Sibela nampianatra zavatra betsaka tamiko ny fiainana. Nianatra amin'ny famitahana sy mifamadian'ny olona. Nianatra nanasitrana ny ratrapoko. Narary fo be nga ianao? Ratrapo ny ratrapo aloha zay ny teneniko anao fa ny fiainana ny fianarana ary be deabe ny zavatra nitranga tao anatin'izay efa taona izay. Mikasika ny HVM dia zao no teniko amin'ny Sibela satria anao miteny misy resaka famadia anao anatin'ilay izy. Raha Andry Rajoelina no nivadiany za efa sitrana ny foko fa ny mampalahelo anahy ankehitriny tsy Andry Rajoelina rery no nivadiany fa nivoaka malagasy ray manontolo. Ireo mpiaradia ray manontolo no diso fanantenana ary za tena naniry mihitsy hoe mba handroso ny firenena, naniry mba handroso Madagasikara ary naniry mba ahomby ny fitantanana. Nefa rahantsika malala rahantsika mahita ny zavatra misy ankehitriny. Inona no mahatonga ny filohan'ny Mapara tsy milatsaka ho lehibean'ny antoko-panohatra amin'izao fotoana izao raha ohatra ka izay raisonnement izay no arahana Andriamatoa? Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy dia mijoro foana ny hevitra ny joroany. Tsy mivadibadika mihitsy. Zany hoe mbola manohana filoha Rajoelina Armapianina satria ianao no nandrotsaka anazy ho filoha. Marina tokoa zany le hoe nanohana. Zay ny teneniko hoe tsy mivadibadika. Mbola manohana azy. Tsy izay tsy izahay ny teny androany hoe manohana dia teny rapitso hoe manohatra dia teny ndray raha afaka apitso hoe manohana dia hivadibadika fa zao ekenay ary ifonako amin'ny voaka malagasy ray manontolo. Ifonako amin'ny voaka malagasy ray manontolo nanolotra ary nanao ny fomba rehetra nanohanana any HVM. Olombelona no nitoanako fa tsy ny fanahana na ny toetrana. Averiko apetraka ilay fanontaniana Andriamatoa filoha satria ianao tsy mivadibadika amin'izay teninao izay nanohana ianao mbola manohana ve zany ianao am'izao? Izay dia nanao ny fomba rehetra nanohana ary nanolotra ny filoham-pirenena, lany ny filoham-pirenena. Tsy afaka hiteny mihitsy zay ary zay ny fombanay ny hoe tsy izy indray io fananginy zay fa kosa ny Mapara ny mpikambana ray manontolo dia tsy nitsahatra ny teny any tsy fitezan-javatra na amin'ny lafin'ny fitantanana na amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany. Zany hoe mijoro amin'ny foto-kevitray foana zay navelanay ny tantana fa kosa dia tsy nitsahatra zay ny teny ny zavatra tsy nety rehetra tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka, tamin'ny alalan'ireo
mpiaradiray manontolo amin'ny zavatra zay iainany voaka malagasy mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny sy ny fitantanana amin'ny firenena. azo averina ve zany andreo matofilo fa reo olona zay miaraka aminao anatanteraka an'ity IEM ty dia tsy aran'izay lesona sy zavatra lehibe nalovana to amin'ny fiainanao zay. Zany hoe afaka zavainy andry misimisy kokoa ve? Ireo olona zay miaraka aminao amin'ny manatotosa an'ity IEM ity dia inona zany aorinao rehefa manatotosa azy fa reo olona resy lahatra tokoa tamin'ny IEM no miara manatotosa aminao tsy atra amin'ny olo-kafa ny zavatra efa niatra taminao nataon'ny olona taminao. Zao Andry Rajoelina tsy manary namana fa reo namana no nanary azy. Ary efa nataoko, efa niainako niara-mitantana na dia niaraka tamin'ireo tsy mitovy hevitra amiko azy dia efa nataoko zany. Na dia tao anatin'ny fotoana faraka izay sarotra azy dia nataontsika zany. Ka zay no teneniko any andro hoe asa raha mahavaly ny tenin'ny fanontaniana. Mahavaly tsara fa tonga dia toizako. Folo volana sisa dia tokony hatao ny fifidianana filoham-pirenena raha araky ny lalam-panorenana. Hatramin'izao nefa mbola tsy misy ny lalàna hifehezany fifidianana filoham-pirenena zany. Fahitanao an'izay andreo matofilo. Inona nao ambadika zany? Inona na zay ohatreretina aminy? Andeha ohatranareo ihany miandry ny datim-pifidianana, miandry ireo lalàna rehetra tokony feny fifidianana izay amamaritra ny tsibidalao izay mahafe indrindra sy ny lalàna manjidina an'izay fanaovana ny fifidianana izay. Ilaina dia ilaina tokoa ny araka ny tenenin'olona rehetrarehetra ny famoahana ny datim-pifidianana. Io tsy vitany fotsiny hoe ho atao ny fifidianana fa tsotra be ny zavatra ny gouvernement fotsiny mivory dia mandray fanapahan-kevitra manao ny convocation des électeurs na mifixe ny datin'ny élection hoe atao an'izao amin'ny datin'izao ny fifidianana dia fantatry ny candidat rehetrarehetra zavatra tsy sarotra zany. Tsy ilaina fambatsim-bola avy any ivelany zany fa vitantsika samy malagasy eto toerana ihany. Tsotra le izy fa maninona ny mety tsy ataony? Tsotra le izy fa maninona ny tsy ataony tsy ho raisiny? Dia mba mangiavy anao namana raha lampanao gazety mba antanio any. Fahitanao azy. Fahitanao azy koa. Andriamatoa filohan'ny tetezamita anisan'ny ambetindresaka ao tamin'ny fitondrana tetezamita ny mahakasika hoe ny fanajana ny demokrasia sy ny ady amin'ny jadona. Tao anatin'ny fitondrana tetezamita nefa iaraha-mahalalina fa tao anatin'izany no anisan'ny ny abetsaka ny fanondrana andramena an-tsokosoko. Toy ihany koa raha miresaka demokrasia tsika ianao no nitokana ny kianjan'ny demokrasia tamin'izany fotoana izany. Rehefa avy eo anefa ny anao indray ny nandrara ny mpanohitra tsy hiditra ao anatin'ny kianjan'ny demokrasia ny fanontaniako dia hoe inona ny lovana petraky ny tetezamita izany maraha izay resaka demokrasia sy ady amin'ny jadona izay ny resahana. Raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty eto Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia dia ratsy voalohany dia faharoa. Ny antony dia zao miresaka ianao hikianja ny demokrasia tsaroa ny Abrahama tsara ary aoka taditsika tsara fa nandritra ny fitondrana tetezamita nandritra ny 5 taona ngarangidony nisy foana ny magro so dia tsy taditsika nisy fivoriana isan'andro tao amin'ny magro fampanjakana ny demokrasia zany. Ankehitriny ve misy afaka manao magro na hoe izay ve mba afaka mahazo toerana koa mba hanehoana hevitra isan'andro tsy tena isan'andro fa mba indray mandeha isam-bolana raha izay ataoko fa malaza ny fanontanianao hoe mampanjaka ny demokrasia. Mbola tsy nisy zany teto amin'ny tantaran'ny firenena Madagasikara
hoe misy antoko mpanohatra manana toerana afaka maneho hevitra milaza ny zavatra tsy mety rehetra mandritra ny 5 taona. Fa maninona tsy nikianjany demokrasia no namena azy Izay anao ihany no nitokana anazy. Satria zao tadidivo tsara sao tsika fohy ny fitadidiana. Taizaka iny mitsinina voalohany nataon'ny mpomatra valomanana tsy tao mikianjany demokrasia ambojatofo ay faharoa fahatelo fahaefatra taiza tsy tao mikianjany demokrasia fa noho nivoaka izy ireo maro ny zavatra may tsosy izay hoe afaka maneho hevitra nareo fa aloha nareo mitady toerana. Zay ny antony namindranan'izy ireo tany amin'ny Macron. Ianao ve namindrana azy tany amin'ny Macron fifampiresahana ka io anie ny fiainana ny tokony mifampiresaka foana. Zay ny ray faharoa misy fantaniana tokony napetraka ao teo azadinitsika ary ny tetezamita aza ampitahatsika amin'ny fitondrana na ny teo aloha na ny ankehitriny. Ny tetezamita dia tetezamita politika tsy ekonomika ary ny fehezin'ny tondrozotrana amin'ny feuille de route ny rantatana ny tetezamita tao daholy misy mouvance telo efatra tao ary ianao moa miteny teo hoe ahoana ny fanondranana andramena zao ny zavatra tsara ho fatatsika ao anatin'izany nisy ny asa natao fa ministra an'iza moa no natao koa ministra ny environnement ministra avy any amin'ny tompokla professeur Zafalberane hoe mba hampivoa iady amin'io nareo ny tena professeur tompokla tena miady mafy an'io mba hampivoa fa reny moa ny vokany zay ny teneniko anao hoe nisy lesoka mety tsy nahomby mety tsy nety ary zay no arenitsika amin'ny manaraka. Efa nitantana tanàna ianao hoe efa be ny tanàna ankehitriny misy indray ny fifanolanana eo amin'ny fanjakana Foibe sy ny eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo. Ianao efa nitantana teo izay inona mety hoe tena hoe fahitanao amin'izao zavatra mitranga raha misy azonao ampitaina amin'izay le hoe lesona amin'ny fiainanao izy ianao. Ya mikasika ny tanàna Antananarivo amin'ny mabe ny tanàna na teo aloha tena malahelo malahelo mahita ny fitantanana amin'ny ankapobeny fa indrindra malahelo mivoaka n'Antananarivo amin'ny toedrarà misy ankehitriny. Isaky mijery fahita lavitra ianao dia miady indray ny fitondrana Faobe sy ny tanàna Foibe sy ny tanàna n'Antananarivo ady tsy mety vita ady lavareny tena malahelo ny antony dia tsotra hosa hoe ay ve le zavatra niainako tamin'ny taona 7 sy 4 sy 8 sy 4 dia mbola misy ankehitriny satria azadiny fa tamin'izany tondra ny tanàna Antananarivo dia natao fairano Antananarivo nitapahana ny rano teny amin'ny borne fontaine nitapahana ny jiro teny amin'ny elakelan-trano rehetra teny nidéclassena ny tanàna Antananarivo mba tsy hafahana mitatana vola mivatana. Zay ny teneniko hoe malahelo satria le zavatra tsy mampandroso hatramin'izay mbola tohizana foana ankehitriny le ady le fanjakana Foibe le fanaovan'ny fanjakana Foibe Antsojay amin'ny tanàna n'Antananarivo. Za eto dia milaza fa raha tiatsika ho kapitaly moderne kapitaly mandroso ity Antananarivo ity tena tsy maintsy manampy
ary mijery tetikasa ary tokony manampy anytanànantananarivo a ny fanjakana foibe nefa tsy zay ny zava-misy za dia miteny fa raha sitrapon'Andriamanitra ka tonga le fotoana ampafilohan'ny repoblika dia milaza aminao a fa milaza aminao a fa ho ampiko amin'ny fokoray manontolo ary ho ampandrosotsika ity tanànantananarivo a kapitaly Madagasikara ty fa indrindra ity ny zava-dehibe nizaniza be ny tanàna na mpanohatra io na miaraka amin'ny mpitondra io dia vonina anampy an'izay hitako eto ane ny tsena gaga mandeha etseroa lasa na ny kiondalana azy dia lasa nanamboarana trano fivarotana tapaka zao feno hatramin'ny trano-pivoahana eo Analakely ary gaga lasa misy tsena tapaka teo ny eo Soarano zavatra fiantsonan'ny fiara lasa tsena lasa misy zavatra mikorotana be zany nefany a misy vahaolana za efa manana vahaolana azadino a fa ny zavatra tokony ho atao eto mba zavatra ohatrany any ivelany reny mba misy rue piétonne mba misy magazay maro misy trano pisakafoanana na restaurant maro afaka atao ary ao anatin'ny fotoana foy zany ary eto tsy lavitra fa eo ampovoanina Analakely eo azadiny fa ao amin'ny garany efa vitako zany tetikasa zany misy 16 hectare ao fa tena ohatrany any ivelany any tsika mbola tonga amin'ny fotoana ampisehoko anareo an'izany fa maninona ny tsy natao zay ny teneniko hoe ho ataotsika le izy ho aroso mivaoka malagasy le izy mila miasa ny be ny tanàna sy ny fanjakana foibe. Resaka vahaolana ihany tao ianao manana vahaolana ihany koa ve ianao amahana ny olona ny tsy fandriampahalemana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao kakaiky tanteraka ny vahoaka malagasy ao ny resaka fankanan-keriny sy ny sisa Andriamatoflo manana vahaolana mahakasika an'izay tsy fandriampahalemana izay ve ianao satria dia era Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tena jaly ny vahoaka malagasy. Ny firenena mandroso a dia firenena zay anjakan'ny filaminana misy ny filaminana satria na mpizahatany a rehefa tonga dia manontany anao hoe azo antoka ve ny fandriampahalemana any amin'le firenena rehefa miresaka sécurité tsika dia misy tsy ny sécurité an'ny olona ihany fa ny sécurité ny resaka investissement hoe ny fandrarana ny sécurité any momba ny juridique ny lalàna sy ny fean'izany zavatra rehetrarehetra zany zany ao anatin'ny cadre ny IUM mampalahelo mihitsy satria tsy misy andro iray izay tsy isinony hoe von'olona mivakitrano mialatromby sy ny maro fitsaram-bahoaka sy ny maro tsy voatanisa zay no ahafahantsika mikondoa ary mitondra vahaolana miaraka fa misy io efa misy sorotrasa any a dia raha tsika mandinika sy alalinina mikasika an'izay. Ao anatin'izay koa ve ny resaka kolikoly sy ny trafika isan-karazany eto Madagasikara manana vahaolana mahakasika an'izay koa ve Andriamatoflo? Tsy misy firenena mandroso raha firenena anjakan'ny kolikoly. Ny ady voalohany tsy maintsy atao a akoatra ny fandriampahalemana dia ny ady amin'ny kolikoly zay ny teneniko hoe mbola misy ny panelina maro ataotsika iresahana amin'izany ary anisany ny votoatin-kevitra voalohany a ho resahana ao anatin'ny forum zay ho atao a ny resaka bonne gouvernance ao anatin'io a na ny fanjakana tsara tatana. Andriamatoflo fanontaniana ivirenao akany satria raha tsy afaka mitodika any amin'ny hoavitsika raha tsy mijery ny taty aoriana ahoana ny fomba igerenao na amafanao an'izay imagina putschiste izay tamin'ny taona 2024 satria tamin'ireny tranga ireny a nisy ny fandehanana tena mikanja ny 13 May nisy ny fanendrena ny prime ministre Monja Roindefy tamin'izany fotoana izany
nisy ny fiakaran'ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny lapana mbotsirohatra ny 9 marsa na dia ilaza sytsika taorianan'izay rehetrarehetra zay fa namitra mpialana ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana zany Marc Ravalomanana. Niveriko hoe niveriko hoe tsy tokony ho resahana tsony zay satria na maro aza ny olona ny resaka an'izay na ny mpanao gazety tany ivelany aza efa hoe fantatra ny marina ankehitriny rétabli ny vérité mikasika an'izay dia Abrahama moa eto mbola miteny an'le izy ihany fa hovaliko a le hoe resaka putschiste zany ngambany a fatatsika tsara ny définition ny putschiste hoe iny olona mandray fahefana maramila ny akamaron'ny putschiste amin'ny alalan'ny fitaovam-piedina aza tinitsika fa itsy vahoaka nisy teto a Madagasikara ary raha ny lalàna velona misy teto a Madagasikara dia ny tsy nanaraka ny constitution voalohany na ny lalam-panorenana dia ny filoha tamin'izany satria raha ohatra izy ka nametra-pelana dia namindra ny fahefana amin'ny maramila zay tokony président Sénat nefa ny mitondra anazy ka rehefa nametraka fahefana tamin'ny maramila izy dia nilaza ro maramila les plus haut gradé manambonahitra ambony indrindra fa omenay a any Rajoelina ny fitantanana ny firenena ary nekeny ny haute cour constitutionnelle zany na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eto Madagasikara zany hoe ny fahefana ny tantanana ny tetezamita dia nekeny ny lalàna velona misy eto Madagasikara fa noho ny faneren'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia tsy maintsy niditra atao anatin'ny mifampararana sy mifampiresahantsika ny siny reny tondrozotra ireny. Ahoana ny mety andraisanao an'izany hoe olona anankiray mitarika hetsy-bahoaka ary nefa mametraka ny prime ministre ary manome lapa ho ana prime ministre izay nitendreny? Hono a i Abraham tsika manara-baovao a tao Afrique du Sud vao omaly a nametra-pelana ny filoha Jacob Zuma ahoana ny fieritreretan'ny Abrahama Razafy hoe tsy misy fifidianana fa ny assemblée no mifidy mametraka ny filoham-pirenena fa manina tsy misy miteny hoe coup d'état zany na putschiste koa zany raha mafoza tsika malagasy tokony mametraka ny marina mametraka ny zava-misy eto amin'ny firenena zay ny ray a faharoa jerevy ny zavatra nitranga tao Zimbabwe tena maramila mihitsy a nangataka ny fametra-pelana any Mugabe nivoaka daholo ny fitaovam-bedina ny tanky sy ny rehetrarehetra nametra-pelana i Mugabe dia nisoloany vice-président nininy tonga ny communauté internationale fa maninona tsy coup d'état zany fa maninona tsy putschiste iny olona iny zay ny teneniko hoe ny atsika aloha no avy no jerevana za tsy putschiste Andry Rajoelina c'est un révolutionnaire et patriote. Apetrako le fanontaniana efa mangetahitany maro Andriamatofilo mitodika amin'ny ho avytsika be dia be le suspense apetraka ao. Ianao ve candidat sa tsy candidat en 2018? Ampy 2018. Fa le datin'le fifidianana ve aloha efa fantatra mbola ho antaniko. Mbola vao antaniny andraso. Rehefa voataninao dia teneno a dia satria le daty zao mbola tsy fantatra zao Abrahama marina teneninao misy zavatra maro miseho eto amin'ny firenena misy a ireo candidat zay efa milaza fa candidat misy a ireo zay efa manao a fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana
ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia azakazaka makany amin'ny andraisana ny fahefana azakazaka lava reny isan'andro misy zavatra ry tonga misy ny farany ary tamin'ny farany teo dia nahita ny zavatra nitranga tany Diego misy tonga dia tonga ao amin'ny hôtely dia tonga ny maramila manatsoaka hoe tsy tokony ho ato dia misy indray tonga manao tenue de combat toy za hoe tsy mendrika an'izany tsony ny vahoaka malagasy tsy izany ny tokony ho zavatra tokony andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny mpanao politika sy amin'ny mpitondra tamin'ny 2013 tamin'ny kabariko farany tany amin'ny Nations Unies dia nisy teny nataoko tao anatin'ilay kabary amin'ny James Freeman ny tenin'io olona io dia ozy izy hoe un politicien pense à la prochaine élection mais l'homme d'État à la prochaine génération. Midika an'izay raha fihetsiko amin'ny teny gasy sao dia misy milaza indray hoe fa maninona atao amin'ny teny frantsay ny mpanao politika tsy fahefana dia manomana fatratra ny fifidianana zay ho avy fa ny olona tsy tanindrazana kosa dia mieritreritra ny ho avy ny taranaka faramandimby tsy hitanareo angamba mbola nateny ambony terrain hoe manao pré-campagne fa nandritra n'izay efa taon'izay dia tsy nitsahatra nitady vahaolana ampandrosoana any Madagasikara zany hoe tsy mbola any amin'ny resaka candidature tsika zao tsy fampelezakevitra meloman'ny fotoana ny EEM tsy fitaovana ataonao mba hatongavana amin'izay ny tsika dia mametraka tsika hoe ahoana sinina ny fomba ahafahantsika mampandroso any Madagasikara ohatran'le taremarika nasehoko tamintsika teo inona ny vahaolana hoentina ampandrosoana any Madagasikara ary zay io EEM io napetrako ary janona ho an'ny taranaka faramandimby io ary izao ny zavatra lazaiko anareo kasika ny EEM ihany tena gaga be mihitsy fa maro be ireo malagasy na vahiny zay manampahaizana manokana be dia be ny avy any Canada ny avy any États-Unis ny avy any Maroc ny avy any Allemagne tonga tao amin'ny tao Paris ary mbola ho avy etỳ Madagasikara ifanometanana tsy engagement politique fa engagement hitondra ny fampandrosoana ny Madagasikara zay ny teneniko ny atsika aloha no amaika atsika ahoana ny ampandrosoana ny Madagasikara ny resaka politika sy ny filatsahako-vidia tsy zany no mamaika atsika zao zany fitaovana fotsiny zany rehefa avy eo fa ny mamaika aloha dia inona no vahaolana hoentintsika any Malagasy zay ny andrasan'ny vahoaka Malagasy ankehitriny rehefa ho tonga filoha ianao araiky ny nambaranao teo Andramatoa Andry Rajoelina dia ianao ve afaka milaza satria ianao sady manana orinasa eo amin'ny ianao manjery izahay raha hitantaraka fotsiny azafady ohatra izy eo amin'ny Kolo TV zao dia tsy afaka mihitsy no manaparitaka na mametraka ny televiziona io any amin'ny faritany ianao ve ao anatin'le fahafahana maneho izay itovizan'ny malagasy rehetrarehetra eo amin'ny fahazoam-baovao fa tsy sanatria hoe ny fahitalavim-bahoaka izay ampiasain'ny fanjakana dia izy rery ihany no miresaka ao amin'izao fotoana izao afaka mampanantena avy ianao rehefa tonga filoham-pirenena araka ny tenenina teo fa halalaka tokoa ny sehatra eo amin'izay asa fanaovan-gazety sy ny eo amin'ny fiparitahany ianao manjery ananan'ny olona vaovao maro loko miresaka ianao manjery ianao za aloha dia variana mihitsy amin'ilay fitantanana gabararaka misy ankehitriny satria tamin'ny andron'ny tetezamita tamin'izany tantana ny firenena afaka nataoko tsara fa tsy nataoko no hoe omena télédoly zay namana rehetrarehetra teanao zao dia omena licence daholy ny hafa tsisy mahazo manao fa ianao afaka manao tsy nisy licence mivoaka tamin'ny andro ny tetezamita fa ankehitriny
dia ohatrany gaga ihany a mahita an'ilay satria ohatrany lasa gabararaka be ary feny izay famoahana licence zay ankehitriny. Zay aloha zany ny zavatra voalohany olazaiko. Io a rehefa tonga zany fotoana zany dia mila mifampidinika ny rehetra, ny tompona orinasa zay eo anlafiny serasera ny atsika rehefa zavatra ampandroso ny firenena, rehefa zavatra ahasoan'ny malagasy ary aok'izay ajano any ny kinamanamana, ny kitrano atrano ajanony ihany zany. Fa ny olona rehetrarehetra dia tokony mitovy zo. Zay a ny fomba apetratsika ao anatin'ny fomba fijery sy ny fitantanana ny firenena. Ao anatin'ny mialohan'ny fifidianana moa betsaka ny fampanantenana Andriamatoa Filoha, tsy resaka hoe démagogie no ataonao a, fa na izany tsy zany resaka fifidianana ihany sika. Ianao milaza hoe raha tahin'Andriamanitra ka lany filoham-pirenena, dia hoy ny olona sasany raha ohatra ka lany filoham-pirenena ary io ny tsy mitovy hevitra aminao hoe raha sanatria ka lany filoham-pirenena, ianao ve anova ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao sa hitazona an'izay lalam-panorenana izy misy amin'izao zay? Ny tiako insikely aloha ny Abrahama atao hoe ny vahoaka malagasy ankehitriny zay nanaovana ny UM zavatra matotra, manara-penitra, matipaika, zay ny zavatra tokony ho atolotra. Mikasika amiko manokana zay vina rehetra ho kasainy dia ho tanterahana avokoa. Zay zavatra tsy ho tanteraka dia aloha tsy miteny sy tsy milaza. Efa hafa ny fomba fahitany mivoaka malagasy zao. Ary eo miteneniko anao hoe ny zavatra nisy teto amin'ny firenena dia ny akamaroan'ny filoha mba tsy lazaina hoe izy rehetra na ny tenako azy dia tsy niomana ny hitondra firenena. Antsika ka ny zavatra nitranga raha ohatra ka raisiko sary an-tsaina dia le vahoaka malagasy dia miandrandra n'le tara-pahazavana anjara masoandro, dia raha raisiko sary le izy dia hitantsika hoe ry le tara-pahazavana. Fandaotsika vahoaka malagasy ray manontolo ho any amin'le anjara masoandro misy atsika tsirairay avy. Dia rehefa tonga le mpitondra dia mimanakaiky an'izay tara-pahazavana zay tsika. Fankehitriny tsika dia ao anatin'ny niaizina tanteraka tsy hitantsony hoe aiza ny tara-pahazavana any atsimo ve sa ny andrefana. Ny tiako lazaina ny mahatonga an'izany dia tsotra, tokony olona niomana, voaomana ary manana programan'asa afaka ho tanterahana miaraka amin'ny olona teknisianina na mpamatsy vola na reo indostria miaraka aminy anatanteraka an'izay zavatra zay no tokony hitondra ny firenena, fa tsy tokony ntsontsika hifamitaka amin'ny vahoaka malagasy. Zay ny teneniko anao hoe Andry Rajoelina tsy démagogie fa zay zavatra vina ho apetraka dia ho tanterahana. Ary io vina io ary io vina io tsy vina ny Andry Rajoelina rery. Zay ny teneniko hoe ndaotsika rehetrarehetra na iza na avy aiza na aiza na inona ny finoany andao Madagasikara no jerevantsika, andaotsika ifanometanana, andao hiaraka ikondoa Madagasikara no jerevana, andaotsika hiaraka anavitra ny firenena. Makasika an'ilay constitution teo raha afaka valena satria ianareo ihany nampandany anazy nandritra ny tetezamita. Marina ny Abrahama tsy ny constitution no ratsy, fanovana impolo na indroapolo io ny fanatanteranao azy enao ny eky sy ninina fa anaraka atsakany sy andavany constitution no lehibe indrindra noho ny hoe anovan'ny constitution ajao aloha zay misy eo. Ninina constitution io nareo nefa nanova tamin'izany fotoana zany? Nanova fa nanaja. Fa ny tena sarotra le sady tsy manaja no te hanova. Zay ny tena ratsy.
iditra amin'ny tapan'ny fatelo amin'ny fandaharana manokana isika afaka omentsika lalana ny mpanao gazety namana akatoerana eny amin'ny mpanotrina. Tafiditra ao anatin'ny tapan'ny fatelo amin'ny fandarana manokana isika omena sehatra ho an'ireo mpanotrina tapitra hatreo ny fantaniany mpanao gazety fa ny mpanotrina eto ary no omentsika sehatra miteny ny anarana dia ny asa. Misaotra tompoko. Miarabanao ndray matofoloha dia miarabantsika rehetra. Raha zafindra be maminirina mamidony alalan'ny olona rehetra anahy ao anatin'ny vondrona laika katolika mpikatroka misy maromaro vitsivitsy zahainy eto a fa noho ny voafetra moa ny toerana dia zay ny tonga mba miangavinareo mba hitsangana kely aloha ao anatin'izany vondrona zany azafady tompoko. Ya, fanamariana, fankasitrahana ary fankairezana nataoko a fa tsy hametraka fanontaniana mahazo mipetraka ianareo. Andriamatofoloha ny tiako marihana dia zao. Le vina ao anatin'ny IEM izay hita amin'ny logo izay apetraka ao sary-pamantarana dia araka ny voalazanao midika ny sohiombonana. Ka izahay dia mandalina ny atao hoe fampianarana fiangonana momba fiarahamonina na ny doctrine sociale de l'église. Ka ao anatin'izay doctrine sociale de l'église izay dia ny sohiombonana dia mavesa-danja. Anaparitaka an'izany sohiombonana izany ianao mba hioka izany sohiombonana izany ny vahoaka malagasy. Ka anisan'izany ny fitsinjarana ny arena radrariny. Fa ny tena goavana ary ekina ny FDB rehetra dia tsy inona fa ny zo aman-kasy ny maha olona. Miombon-kevitra izay amin'ny fivondronam-ben'ny évêque izay miteny hoe mila fiovam-penitra mahery vaika ity fireneny ity. Ary zany fiovam-penitra mahery vaika izany dia eo anivon'ny kolontsaina. Nisy mialatsiny monsieur le président fa enao no teny hoe tsy verenako tsony ny lasa ny tenako nefa ny mpanao tantara. Dia izay hoe teo nisy resaka ary angamba tokony hoe faranana amin'izay izay resaka izay, le resaka putschiste. Ny tenako dia ministry ny raharaham-bahiny teo anivon'ny tetezamita ary anisan'ireo nanatanteraka ny tondrozotra. Nazavain'ombenombeny fa raha famaritana ny atao hoe putschiste dia tsy putschiste Andriamatoa Andry Rajoelina. Satria ny atao hoe putsch dia fangalana ny fahefana amin'ny fomba mahery vaika ary ny tafika ny manao azy, izany famaritana izany dia tsy mitombina. Voalohany. Faharoa manaraka izany. Raha vita ny tondrozotra ka afaka ny resaka, afaka ny kabary tany amin'ny Nations Unies izy dia vita hatreo fa filoham-panjakana izy. Ka mbola mahagaga hoe mbola misy ihany mitana an'izany resaka izany. Raha resaka demokrasia dia misy école anankiroa ny an'ny tandrefana. Ny école voalohany dia miteny hoe tsy maintsy amin'ny alalan'ny fividianana ihany ny fifandimbiasa toerana. Fa ny école faharoa kosa izay tsy resahana mihitsy dia miteny hoe rehefa tsy mety amin'ny vahoaka le fitondrana dia raisin'ny vahoaka an-tanana. Indray alany amin'ny mpitondra le fitondrana dia raisin'le vahoaka an-tanana indray. Mahafinaritra amin'ny EM dia zao sehatra iray izy misy efitra, mifanakalo hevitra isika dia zay vao mametraka araka le voalazanareo le solution technique. Eto am-pamaranana.
mitovy fijery zany isika satria etsika ty tanindrazana zany ary afaka manoana izahay. Misaotra tompoko. Monsieur le Président, miarabanao, miarabatsika rehetra ihany keo. Andriana Rajoarson, président national ny fikambanana, andrianiko ny tandrazako a, juriste sady technicien supérieur spécialiste en tourisme et en commerce. Sortant en IST d'Ego. Fanontaniana roa fotsiny no tiako apetraka aminao, Monsieur le Président. Amin'ny mahatanoranao a, amin'ny mahatanoran'ny fikambanana andrianiko ny tandrazako dia miara-miasa amin'ny tanora izahay. Tsara le IEM. Ny fikambanana andrianiko ny tandrazako ihany koa dia efa manana boky no volavolaina tao anatin'ny fataona mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ny anarany hoe atao tolo-dalàna ho an'ny fampandrosoana. Kanefa ny base ny tolo-dalàna ho an'ny fampandrosoana io na dia ny resaka aza ny IEM momba n'ilay resaka tahabola, resaka euro sy ny tariny teo dia tsarovina Monsieur le Président fa ny fototry ny fampandrosoana voalohany indrindrany dia ny fananana asa. Monsieur le Président, vonina ve ianao rehefa lany filoham-pirenena hijery ny tanora malagasy rehetra tsy mananasa amin'izao fotoana satria io no olana eto Madagasikara dia tsy ny fanananasa ny tanora. Ny farany dia vonina ve Monsieur le Président i-émanciper malalaka ny TPE-PME eto Madagasikara satria ny très petites entreprises et petites et moyennes entreprises ny tena base ny économie ny PIB. Izay ny problème atsika eto dia ny resaka fiscalité manakana ny tanora nandranto fianarana tsy hiditra ao anatin'ny sehatra ny fandraharana. Angatahana Monsieur le Président ny andrianiko ny tandrazako izay manohana anao any amin'ny fifidianana président ho avy izao tsorana ny marina dia mangataka ny mba anatanterahana ny allègement ny allégeage mialatsiny ny allégeage anyetra mba hidirany tanora malagasy eo amin'ny sehatra ny fanjarana any amin'ny très petites et moyennes entreprises. Saotra tompoko. Ya, misaotra anao nametraka an'izay fanontanian'izay. Mikasika ny tanora dia ataoko fa sy ny fandrarana amin'ny ankapobeny dia tsapako ary fantatro ny zavatra ienan'ny tanora malagasy ankehitriny. Na ny tanora malagasy tsy anasa nareo tanora malagasy te roso ao amin'ny fandrarana amin'ny ankapobeny. Ny antony dia tsotra. 20 taona dia namorona ny orinasako. Niasa ary ny lofo andromanalina satria mahatsiaro tena hoe tsy maintsy atao izay aombiazana amin'ny fiainana. Ary tao anatin'izany vetivetika dia nahazo ny mari-pakasitrahana na trophée du jeune entrepreneur homme de l'année aloha tamin'ny 99 tamin'ny Midi Madagascar. 2003 nahazo ny trophée du jeune entrepreneur tamin'ny BNI izay nahazo famatsim-bola tsy misy zanabola. Tiako lazaina dia zao fantatro ary tsapako ny andrasan'ny tanora malagasy ankehitriny. Ary tsy niandro ny IEM ho vita fa hitanareo angamba tany a Paris fa nandray anjara mavitrika tao ny ITC na ny Organisation Internationale du Commerce izay sampana ao anatin'ny Nations Unies io ITC io. Ary efa voavolavola satria niasa imbetsaka izahay dia efa voavolavola ny tedikady na ny fomba apetraka ahafahana mamoronasa aloha ho an'ny vehivavy ny tanora malagasy. Efa misy soro-dalana mazava ao fa zao amin'ny fandrarana tsotra ny anany teniko ny firenena izay mandroso dia mba tiako raha manaraka ny lalako ny tanora malagasy amin'ny famoronana orinasa amin'ny faboroboroana ny orinasa ary anampy ny tanora mba misy ho tanora milliardaire malagasy maro be
eto Madagasikara ao anatin'ny fandrarana afaka atao tsara zany ary afaka ho tanterahana mila mifanampy mila mifammetanana ary minoa sy manatena fa ho tanterakatsika izany ao anatin'ny fotoana fohy. Irène Andrimapandy, mentor politique et anthropologue politique, activiste des droits humains, Pierre Njoan Panziva. Izahay dia mivoy any anatin'ny Facebook, anatin'ny serasera tambazotra sosialy ny dégagisme. Ny dégagisme hoe miala, mixa rehefa ohatra ka tsy navita ny vahoaka malagasy. Satria izay ny mission an'ny mpitondra zany miahy ny vahoaka entiny. Rehefa tsy vitanao zany dia miala ianao. Dia hoe place au pro. Fanontaniana apetrako aminao zany hoe raha ohatra ka tsisy ny fifidianana. Teteza mita vaovao ve? Metimety aminao. Sa ohatrany nataon'ny ANC hoe tonga dia dégage zavatra précis, cadré, légal tonga dia lasy izoma. Inona amin'ireo zany no metimety aminao misaotra tompoko? Ya misaotra anao tamin'ny fanontaniana sy ny zavatra tsara fatatsika angambany dia ny fanarenana ny firenena dia mila atao manaraka ny lalam-panorenana ary indrindra ny zavatra tokony ho ataontsika dia izay ny teneniko hoe mendrika ny fampandrosoana okizay tsy fanarahan-dalàna okizay tsy fanarahana ny lalam-panorenana ny tokony takiny rehetra dia ny fanajana ny lalam-panorenana ny fisiny ny fifidianana madio sy mangarahara ary ny vahoaka dia tsy anaiky mihitsy raha sanatry ka misy na eritreritra fotsiny aza anodikodina ny safidy-mahoaka mihitsika fa ary manateny fa ny vahoaka koa dia isika rehetra ny famometanana isika rehetra no miavo any firenena ao anatrehany zany zavatra rehetrarehetra mety hitrangy sy mety ho isy eto amin'ny firenena izay. Manandafy Maherlanto, miarabanao Andriamatofilo. Ny amba fanontaniana anankiray fotsiny. Resy lahatra ve ianao fa ny stabilité politique no fototra ny fampandrosoana? Saotra tao. Ya. Resy lahatra tanteraka tsy misy fampandrosoana mihitsy ho tonga eto amin'ny firenena raha ohatra ka mikorotana ny firenena. Zay ny antony manokana no ny fitiava-tanindrazana fa no tsy fitiava-tseza nanekeko ary nanambarako tamin'ny taona 2017 hoe mba tsy hisian'ny korotana dia nanaika ny tsy nilatsaka ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2014 satria ny ahafahantsika mampandroso any Madagasikara dia amin'ny alalan'ny fifidianana madio misy passation démocratique ary indrindra antoka raha ihany koa zay sahady atokisan'ny mpamatsy vola atokisan'ny mpampiasa vola amin'ny firenena anankiray. Rehefa tonga zany mipetraka ny alternance démocratique na ny fifadimbiasa-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zay ihany ny antoka ahafahantsika mampandroso an'ny firenena. Miarahaba Monsieur le Président, Rena Rakotomany. Fanontaniana roa telo. Voalohany, ny tenenao teo hoe vonina ny ao anatin'ilay plateforme initiative émergence Madagascar andray ireo rehetra na ny zanaky data na ny zanaky data na ny zanakanabaviny sasany. Fanontaniana Président, raha tonga ao indray ary ny mpitondra amin'izao fotoana izao izay fantatry fa namanao daholo ny 20% anatonanao ao indray dia hanolotra sosokevitra vaovao indray dia hiteny indray fa anarina fa tsy nety ilay natao teo
mbola hiara-iasa amin'ireo ve ianao satria izay no endrasan'ny olona rehetra mijery ianao amin'izao fotoana izao. Faharoa, Andriamatoa Andry Rajoelina manokana ny olona rehetra tonga eto mino aho fa convaincu amin'ny Andry Rajoelina sy ny fitiavan'ny tanindrazana fa tsy convaincu amin'ny olona sasany manodidina ny président ny HT teo aloha. Fanontaniana isan'ny anankiray ary lesoka teto amin'ny firenena na tamin'ny fitondraniza ny manodidina ny mpitondra eto amin'ny firenena. Ianao ve Andriamatoa raha ho tonga soamatsara eo amin'ilay fitantanana ny firenena, ahoana tsara ny fomba fiaraha-miasanao amin'ireo olona izay mpiara-miasa aminao na ny zao na ny taloha na ny ho avy, satria isan'ny famingam-pinganana ary mahatonga ilay olana foana eo amin'ny fitantanana ny firenena ny akamakamazy ny copinage ny teneninao teo fa tsy ho atao intsony ary aok'izay. Misotranao Rina Kotomanga, ngody ianao dia mal à l'aise ny akamaroan'ny olona nasaina fa ny akamaroan'ny olona nasaina tato tsy mapara, tsy hoe olona convaincu amin'ny Andry Rajoelina, sokajin'olona maro samihafa liana amin'ny fampandrosoana ny firenena ary misy olona maro samihafa eo amin'ny fandrarana, ao amin'ny fitsarana etsetretra ny ato satria tafatafa sy dinika solotena ny vahoaka malagasy no isika izay miray eto miray fo mitepo ho an'ny Madagasikara fa tsy voatery tepo hoe miaraka amin'ny Andry Rajoelina fa Madagasikara aloha ny atsika izay vao Andry Rajoelina. Milaza ianao teo mikasika ny hoe ahoana raha ireo mpanao politika ho avy sy ho tonga. Dia eto tiako atao mazava tsara fa ny UM fa nazavaiko teo ihany dia tsy plateforme politika, tsy antoko politika ary nampiara-miasa amiko ary dia efa mazava tsara mihitsy fa ity dia resaka teknika. Ny olona andray anjara ao dia ho hitanao fa betsaka ny olona ireo ingénieur, ireo ato misy olotena ny maro izy ireo nangataka ny mpampianatra pikarika iny amin'ny université izay ato manoloana antsika ato androany maro be izy ireo izay liny tsy afaka ny jery fotsiny intsony any zavatra misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Izay no ezahantsika avondrona anankiray lay fiarahana miezaka mijery vahaolana ho an'ny firenena. Izay le teneniko hoe tsy asiana fijerena ninina tokony misy azy, ninina finoana misy azy naizanaiza ny fomba fijeriny fa Madagasikara no apiray sy ampitambatra antsika rehetrarehetra. Zay mikasika an'iny. Za dia milaza sy miteny fa ny fomba fanaovana politika dia tokony miova satria okizay le kitranona le népotisme, le fianakaviana fa tokony hipetraka amin'izay amin'izao tsika amin'ny teny izao ny hoe fiarametan'ny rehetra ny olona tsara sitrapo manana ny tandrify azy anavitra ny firenena. Io ny teneniko hoe naizanaiza misy anao ninina eo ampelantananao dia ataovy izay afaka ataonao anavotana ny firenena. Za tsy mbola nanery mihitsy ny mpiara-miasa tamiko na ny ministra tao anatin'ny gouvernementako tamin'izany tatana hoe miova kravaty, miova loko, zay vao miara-miasa amiko. Le fomba fijery ny Andry Rajoelina dia itsika rehetra fa tsy Andry Rajoelina rehetra no anavitra ny firenena, tsika rehetra no anavitra ny Madagasikara ary tsika rehetra no hitady sy ahita vahaolana anavotana an'ny Madagasikara. Njato raha mameno soa avy amin'ny atia Tsimondrano tanora mivoy kolotsaina vao dia mitodika aminao Andriamatoa nresaka fiovana maro ianao teo ary nresaka an'izay tetika hitondrana ny fiovana izay amin'ny alalany ity zavatra izay novelabelarina androany ity. Ny tiana hitongavana Andriamatoa
dia ilay teny ao anatin'ny baiboly izay milaza hoe tsy mety raha gony tonta no asiana ny divay vaovao. Dia misy ihany koa tompoko ilay fiteny anankiray izay milaza fa raha hijery ny lalana amin'izao fotoana izao ianao dia tsy tokony any anatin'ny karatra izay efa lany daty na karatra tota no hijerena azy. Te hisarika izahay ny sainao satria ianao dia tanora. Vonina ve ianao Andriamatoa filoha hiara-iasa amin'ny tanora ary hijery amin'izay karatra vaovao izay fa tsy hijery amin'ireo karatra tota intsony hijerena no avy vaovao mamiratra eto Madagasikara. Faharoa Andriamatoa filoha. Ny faharoa Andriamatoa filoha dia maro ny any ambanivohitra izay mety manaraka an'izao tetikasanao izao, izay vina entina hijerena no avy ny Madagasikara. Ary voaresaka tao anatin'izay ny mahakasika ny arena ankibon-tany izay natsapana olana be dia be satria mazana dia rehefa voakitika ny ao ambany dia miorooro ihany koa ny eto ambony. Azonao azavaina tsara ve mba ampitony an'ireo olona izay any amin'ny toerana misy an'izay arena ankibon-tany voakasika izay fa raha okitiana ihany tokoa ny ao ambaniny zany tany izany dia hiadam-pinaritra ny olona eo amboniny. Misaotra tompoko. Miodikodina ao anatin'ilay fantaniana tasy ambony teo aloha ihany Andry Rajoelina dia hiara-iasa ny tenako amin'ny olona rehetra tsara sitrapo, tsy misy ho ahitika, tsy misy ho avahana, fa indrindra tiako ny manamarika fa efa maro be ireo tanora ankehitriny, tsy ho ampitsanganiko eto izy fa ato ohatra atao anatin'ny salina any ivelany zay manam-pahaizana, manana fitiava-tanindrazana ary vonina nitondra ny fahaiza-manaony anavotana ny firenena. Fa na zany ary mbola manao antso any ho any olona rehetrarehetra. Tsy ataoko hoe resaka karatra le izy fa ataoko resaka tsotra hoe ny olona zay tsara sitrapo rehetrarehetra vonina ny fanometanana dia misokatra ny varavarana tongavo ndotsika rehetra hiaraka navitra ny firenena. Mikasika an'ilay arena kibon'ny tany teo zay ny teneniko hoe le tsy fisiany mangarahara ny olana lehibe eto amintsika. Tsy misy mangarahara satria raha ny teny atsika teo zao ohatra hoe ny fomba fitrandrahana any Côte d'Ivoire dia mazava mihitsy hoe 3,5% amin'ny vola miditra amin'izay azony zareo amin'ny fitrandrahana dia hoentina mampandroso an'ny collectivité décentralisée amin'ilay toerana misy azy. Ka ahoana moa tsy afaly ny olona amin'ilay toerana raha ohatra ka hoe raha ito ny zavatra ho hitrandrahana, zao ny zavatra ho atao sy ho azo ny lemponina sy ny vahoaka ao aminy. Ataoko angambany fa milamina ny zavatra misy ankehitriny dia tsy misy ny mangarahara, tsy amin'ny ohatra eto fa fantatrareo, fantatsika rehetrarehetra ny zavatra mitranga, fa zay ny zavatra fampanantenana ary ny zavatra tokony ho atao sy tokony ho apetraka amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany. Farah Jones solon-tenan'ny artiste malagasy miarabanao Andriamatoa filoha. Tadidiko tsara efa elaela zay taona vitsivitsy izy amin'olo sasany nahita ny maminy fa lavabe izy aminay tsy nahita ny soa akory. Nanome lakile olona anankiray, anao nanolotra lakile olona anankiray. Nefa ny lakile hoentina tsara ny firenena amin'ny fampandrosoana ny malagasy Madagasikara. Sao dia mba tokony averina amin'ny tompony ny lakile. Zay zany fangatanay artiste rehetrarehetra satria ianao mbola tsy nanambanimbany anay artiste ary zay natonga nanamorona iny hira zay mangina volamena iny satria hitako ny fahendrenao
ny fitiavanao anay vahoaka malagasy, ny fitiavanao zay artiste rehetra za dia miteny amintsika rehetrarehetra vahoaka malagasy dia vonina nohananao aho zay artiste sasasasany ato koa vonina naradianao zay satria olo-kendry anao. Misaotra ny Farajons mba hatovy kilo le refrain an'le hira. Saonao sisa nareo? Zay mangina volamena ve? Zay mangina volamena, zay mangina volamena, he sasiako gidragidra, sasiako adiady, ny asa vity famitsaragna marigné. Anao nakako ny inspiration ny hira iny. Tiako be ny hiran'ny Farajons satria marina tokoa zay mangina volamena ary tsy resy tsy akory ny olo mangina. Mikasika an'le lakle teo dia tsotra ny anahy no teniko. Raha alaina kisary le izy dia tsotra. Ny afatra aomeko sy ataoko anareo olona rehetra. Matoa ianao manome lakle ny tranonao ny olona dia matoky ianao zany. Matoky fa hoembesana tsara ny zavatra misy ao amin'ny tokantrano ary afaka tokisanao tanteraka ny olona omenao lakle fa tsy afaka ame olona omena lakle amin'ny olona tsy atokisanao ianao. Fa raha ohatra ianao ka natoky hoe tiany lakle noverina tany ianao, veriny télé, tsy hita tsony ny lakozia, tsy nisakafo tsony ny ankizy ao an-trano, nikorotana ny ao tokantrano, miteneniko anareo dia tsotra. Aza manome lakle tsony an'izay olona fa zao Farajons le lakle ho tazomitsika ary tsika no anokatra ny fampandrosoana ho an'ny malagasy rehetrarehetra amin'ny lakle eto Madagasikara. Sisa no amaranantsika ny fanontaniana ny mpanatrika. Anceslas Randriamonasoa, solo-tegna ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Ny fiarabana moa toy ny farilavavana izy io fa tsy mety lany mamina fa dia mamerina ny fiarabana sika rehetrarehetra miaraba Andriamatoa président. Faharoa magnaraka an'izay angamba sy pasoko nefa malama koa iaho fa tonga dia ny votoatiny angamba ny zavatra ho resako. Ho anay eny amin'ny anjerimanontolo eto aho dia mitoraka voninkazo manokana Andriamatoa président satria anisany napakatra 10% ny bourse-ny mpianatra anao tamin'izany fotoana zany. Eo ihany anefa andresaka bourse, sy ny bourse nefa ny eo ihany le bourse fa sy ny bourse ny zava-dehibe aminay mpianatra fa ny fampandehanana ny fampianarana asakany sy andavana. Ka teo moa zany raha toa fa nanaraka ny fampelezana, fampahafantarana ny UEM nao Andriamatoa filoha. Ohatra ny akoho nitorana fosim-bary zahay sady taitra ny ravo. Ka eto zahay dia mametraka fanontaniana raha ihany. Aiza ho aiza ao anatin'izany Andriamatoa filoha ny fandraisana andraikitra ny tanora satria ny tenanay dia mpianatra mpikaroka. Araka ny teniny namana teo aloha dia hoe tokony ny sehatra rehetrarehetra dia ho an'ny tanora satria dradradradraina trany trany izy io fa ny tanora dia ho avy ny firenena. Kanefa sy izay nefa ny zavatra misy. Izay angamba ny lava fa boribory koa ny tegna dia fohifohezina ny teny fa dia misaotra besaka Andriamatoa filoha. Misaotra anao tsapako afafantatro tokoa ny olana iainanareo eny amin'ny anjerimanontolo. Maro be ireo universitaire na mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay rehefa mivoaka mavita fianarana dia tsy mahazo ny asa sahaza ny fianarana izay nyratovany izy ireo na ianareo zany. Misy ihany koa ny olana mitranga satria ireo izay mpianatra mandrato fianarana ny ivelany indray
dia matetika tsy voaraka ny boursa aloha amin'ireny ankizy reny mpianatra reny. Zavatra voalohany tokony ho atao dia io dia nyteneniko hoe zay ny ao anatin'ny cadre ny UEM, jerevana aloha le débouché hoe inona avy inona ny filaina any tanora mandraty fianarana dia adaptena amin'inona atao mifandraika amin'iny ny fianarana atao any amin'ny université. Zany hoe tsy tokony nisy tsony zany ny olona mivoaka eny amin'ny université ka tsy mahazo asa mifandraika amin'ny fianarana ny ratovana ray zay. Ny faharoa dia rehefa natao ny kajikajy amin'ny vola lantsika mandefa n'ireo mpianatra makany ivelany dia afaka atao tsara ny manao université zay mifandraika amin'le teo hoe misy spécialisation maromaro zay misy mpampianatra avy any ivelany na eto mampianatra an'ireo mpianatra any amin'ny université. Zany hoe tokony misy filière maromaro tokony ampitomboana eto. Zany hoe amin'ny lafin'ny fandaniana tsy dia mandany vola betsaka tsika nefany ny qualité sy ny niveau ny mpianatra malagasy amin'izay dia miakatra kokoa. Ny culture d'excellence ny tokony ho atao zany hoe ireo mpianatra zay tena tsapa sy hita fa tena mila alefa ny ivelany mandrato fianarana reny no tena arahana. Zany hoe tsy betsaka ntsony ny mpianatra alefantsika ny ivelany fa mpianatra vitsy raha mandefitsika ohatra hoe 500 dia mety ho 100 ihany zany no mpianatra alefa avy any ivelany fa nakamarony kosa dia eto Madagasikara no ampiakarina ny niveau ny malagasy. Zay no tsy tao anatin'ny tsipriany fa anisan'ny zavatra tokony ho apetraka amin'ny université eto a Madagasikara zay. Fa mbola misy moa ny atelier ny forum ataontsika iresahana misimisy kokoa mikasika anareo sy ny mpianatra eto amin'ny université eto a Madagasikara. Bon, Zanora Mambazafy mpanao gazety fa zao Zanora Mambazafy olo-pirenena amin'ny teny eto. Dia tsotra le izy, za fa tatao tsara, za tsy hitady toerana, fa tatao tsara, za sy mivola, na fitaovana io, fa tsy tarigetra. Ka zao, io i Abraham io vavolombelona, Tom Carlton na kosa aonozy izy le candidat fa telo. Afaka 3 volana tsy hisony délestage. Teny misy Abraham so de 3 taona da aonozy izy le candidat ba marina mafy. Bon, 4 ans après on voit plus rien du tout. Des heures lazaiko ny tsika défi fa zao ianao ty hitanindrazana zay teneninao tanteraka eto ianao tena satria hoana 4 taona 64 ans zao tsika tonga de mi-extrapolé ianao ninina fandehany tsy sevitra voafidy filo ianao. Tsy noho za fa mijery ny tantara mesy hiteny mirediredy koa le zalahy io tsy mampanina aloha irediredy fa zao kosa mba angatahako anao ary mba hanaovana balance an'le Bellaclery eto tena miangavanao milaza projet ray ankapobeny 25 millions d'habitants tsika mizara pianatra mpanao théologie inona projet hitanao fa prioritaire ao maro anisa aro tanteraka anao ao anatin'ny herintaona sotra tompo mieno ya misaotra ny Zanora Mambazafy raisiko ngambany hoe na mpiseho ny faniriana sy tsodrano ihany koa satria efa ray aman-dreny ianao teo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety tamin'ny zavatra nyteneninao tao.
ny UM araka ny teneniko teo a mbola tsy fotoana no ilazako ny vinana azy zao satria tsika mbola iariasa tsika rehetrarehetra mba tsy olazana hoe ka io ny hevitry rajoelona rery efa misy eo fa hoavy ny fotoana ny zavatra afaka teneniko ngambany a dia UM io a initiative pour l'émergence de Madagascar ny teneniko teo a dia ny hoe fandraisana andraikitra hitondrana ny fampandrosoana any Madagasikara zay ivadika rehefa vita io télévision viny dia ivadika projet fa io projet io ho an'ny olona zay hitondra azy dia ivadika convention zany hoe velorano zay zavatra ho voamarika sy ho voasoratra ao dia manao velorano avoaka malagasy fa anatanteraka atsakany sy andavany a ny zavatra rehetrarehetra ho lazainy ao ny zavatra teneniko any Janora Mambazafy a dia rehefa tonga ny fotoana raha sitrapon'Andriamanitra areto ho azy zay ny afaka lazaiko ny zavatra rehetrarehetra zay ho ambarako ny zavatra rehetrarehetra zay ho teneniko dia miteny aho eto anatrany voaka malagasy a fa ho tanterahako avokoa. Eny ary mifahanatra eo a ny fandarana manokana ny resantsika mahakasika ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Andriamatoa Filoha misy afatra tianao apetraka ve na teny farany amin'izao famahanan'izao? Ya, ny teny farany moa dia misaotra ny vahoaka malagasy tsy vaky volo zay nanaraka an'ity fandarana ity. Misaotra anareo mpanolotra ny TV Plus, Diva ary Cool TV ary misaotra anareo rehetra ihany koa zay nanatrika an'izao fotoana izao. Ny teniko dia tsotra. Ny adila politika, ny fifanenjehana, ny fifanaratsiana, ny fankalana dia alao ho any arinantsika. Alao no firenena no jerevana, no avin'ny malagasy no hobanjininy. Ary matoky fa raha mifametana antsika rehetrarehetra dia ho tontolo vaovao no iainany vahoaka malagasy. Ny malagasy rehetra tsy vaky volo dia mino tsy matoky fa tsy misy na dia iray aza tsy hitepo ho an'ny Madagasikara. Tsy misy na dia iray aza maniry any hoe Madagasikara tsy mandroso izany. Koa anso no ataoko ho an'ny malagasy rehetra ndao iray fo, ndao iray saina, ndao ifanometanana ampandroso an'ity firenena ity. Ary dia na dia sarotra aza ny anatanteraka an'izany dia ho raisiko ny fanamby fa tsy maintsy ho avitra ary androso Madagasikara. Isaorana be deaibe nao Andriamatoa Filoha ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana. Isaorana be deaibe ihany koa irony fahitalavitra rahavavy izay niarana totosa ny fandarana dia ny TV Plus Madagasikara izany ary ny Cool TV. Misaotra betsaka ihany koa antsika rehetra tato nanatrika ny fotoana ary misaotra antsika rehetra tany atokantrano ihany koa nahatra anjery ny fandarana hatramin'ny farany. Amin'ny fotoana antsika rehetra ary ho manaraka indray. Veloma tokoa.